Alleloia. Dia amin'ny fiainana lehibe indray ary rasany bambalana no ena amintsika amin'izao fotoana izao a. Dia faly indray ny tenako a mahita anareo eto amin'ity androany ity a. Dia ny fiadanan'ny tompony eo amintsika tsirairay avy. Dia faly be indray ny tenako a mahita anareo a tafavory eto amin'ity androany ity a. Dia misaotra anareo amin'ny fotoana izay omenareo indray an'izao fandaharantsika izao a. Iarahantsika eto amin'ity androany ity a. Dia misaotra anareo a ny amin'ny fahafoizan-tenanareo ihany koa. Dia fiadanan'ny tompony a ho aminareo a ho amintsika tsirairay avy. Alleloia. Tonga indray ny fotoana izay rahantsika anaty izao vavaka fiambenana izay rahanao fandarana andramika izao a. Ny ankiladeo ny ankimety ampika manatona izay vavaka fiambenana indrindra fa ny groupe izay maresy a. Ary androany fotoanantsika dia fotoana miavaka satria tondrantsika mivavaka izay mety manana olana sy ireo izay tsy salama. Alleloia. Dia miarabantsika tsirairay avy a izay tonga eto androany a. Ranabavitsika Marizao niditra voalohany teto androany a. Dia tahitoko manokana Ranabavy Marizao a. Dia ho tahin'Andriamanitra ny a ianao sy ny ankohonanao. Manarakaraka azy tao a rahalahy Jonatana, Ranabavy Aina, dia ao ihany koa Ranabavy Erika, Angela, Yama, Verselina, Aimé Lovely, Jessica Patitsy, Tina Rakotoarizaka, Mami, Rantanina Marie Charline, Fleur, Vatsoraja, Tina Rakotoarizaka, Mami, Lovely, Marie Charline, Geneviève, Randriamananjara, misy Geneviève sasasasany mantsy fa Geneviève Randriamananjara, Zina Teoda, Aimé Manambotso, Itody Raoniso, Tonga Soa daholo, Felana Rakoto, Tojo Mikael, Koda Leoni, Faly Raheritovo, Tsiry Amboaramiel, Kotre Kamaradin'i Jesosy, Zina Teoda, Razana Monika, Henriette Rasoa, dia Tonga Soa ihany koa famboazana fitahina, araka le teny nomaly eo foana izy a, eo mihitsy izy a, Rodine Marie, tahin Jesosy a, isika tsirairay avy Lantony Irina, dia Tonga Soa nareo. Ary tety aminareo maharitatra amin'ny farany a, fa androantsika dia fampahery a ao anatin'ny adiny ray sasany mahery a, satria androany moa tsika dia misy an'ilay fitondranam-bavaka. Androany dia fitondranam-bavaka no ny fotoanantsika. Isaorana an'Andriamanitra aloha fa tsy misy tsony fangataham-bavaka momba ny variance ny Covid. Isaorana an'i Jesosy a, tsy naray an'izay mihitsy zao zay androany hatramin'ny omaly, tsy naray momba an'izay a, fa dia aretina tsotsotra, olana tsotsotra, tsy hoe aretina tsotsotra, misy aretina, misy olona kosa aloha marary be ihany a, fa tsy ireo zavatra io fa aretina hafa indray nefa dia androantsika dia hitondra vavaka. Fa ny Andriamanitsika moa tsy mifidy na aretina inona na aretina inona, fa rehefa manam-pinoana ianao a dia afaka misitrana koa. Dia hitondra vavaka tsika androany, iany toroteny ihany koa, dia finoanao a ataovy matanjaka fa io a no avonjy anao. Alleloia. Rolia Anisha, Becky Rolande, Ebi tahiny tompo a, isika rehetrarehetra izay tonga raha androany koa anao vao miaraka aminay dia Tonga Soa ianao a. Na mety koa ary hoe mety tsy androany fa teto aloha dia avy eo tsy teto dia verina eto dia Tonga Soa indray ianao a. Edi a, Tonga Soa ihany koa, misy ny Ebi zany eo amboniny dia misy ny Edi a. Dia ho tahin'Andriamanitra isika rehetrarehetra maharitatra amin'ny farany. Androany moa dia zao ny fandaharam-potoanantsika hivavaka fanomboana rahalahy Jonatana. Dia androany a dia hiverina kely ohatran'ilay tamin'ilay talohalohantsika ilay hoe misy fotoana izay mivady mifandimbidimby eto a. Dia androany indray a dia mampionona no hampahery antsika eto androany a. Eo ihany moa zahako fa hampahery antsika bebe kokoa indray izy eto androany a. Dia mamirapiratra kely eo ihany moa ny tenako a. Ary dia hivavaka ho an'ny firenena ihany koa izay mivady moa anatin'izany satria ao aorianan'ny toriteny a dia hiditra fitondranam-bavaka isika. Raha misy aminareo zany a manana olana hoentina mivavaka eto, tsy aretina ihany, dia aza adino a fa ny MP a Rado Akiradio no andefasanareo a ny compteko. Io compteko hitanareo andefasana live io a, io zany ny andefasanareo MP fa tsy ny compte mampionina, tsy ny compte Akiradio, tsy ny compte Ekimedia. Tsisy fotoana hijerena rentsika zao fa ny ato amin'ity compteko ity no jerentsika. Ko dia alefasy ny SMS aza tsy ho tenentsika eto akory ny anaranao fa aza manahy ianao a. Raha tsy ianao mihitsy miteny hoe tonono ny anarako fa mino fa tsy ho tianao tononony zany a, fa raha teo na tonoina na tsy tonona ny anaranao an Jesosy efa mahita sady a, vao manohatra dia efa hitany a. Dia hoe tsika mivavaka eto zany. Dia maharitatra amin'ny farany a, ny tompony momba antsika, ndao antsika hivavaka iaraka amin'ny rahalahintsika Jonatana amin'izao fotoana izao a, izy a no hivavaka fanomboana. Teny tompo a rahalahy Jonatana, anao ny fitenenana. Dia mbola afary manona fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy a. Dia hiaraka hivavaka ary tsika mihetraka n'izao fotoana izao eo am-piaratanan'Andriamanitra. Jesosy mahalala tsara indrindra ao.
mbola velam-pisaorana anao Jesosy ny fonay am'izao alina zao. Mbola misaotra anao Jesosy satria dia ny fitiavanao no tsy nalandritra anay. Ny fitiavanao Jesosy mbola ahafahanay miara-mivavaka eto amin'izao ora sy taona izao. Satria Jesosy mety misy olona tany tena hoe naniry azy fampaherezana, naniry mba hoe hiaina fotoam-bavaka Jesosy satria kivony amin'ny fiainana, malahelo, te hamoy fo nefa tsy afaka nen'ny teninao intsony. Fa zay reto kosa Jesosy dia mbola anisan'ny hofidianao zay afaka andre fampaherezana avy aminao, afaka andre anteninao dia fifaliana ho anay zany Jesosy. Misaotra anao zay ny amin'izany fitiavanao zany. Dia mbola mifona aminao foana koa Jesosy zay ny amin'izay zavatra mety nataonay tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao. Mety tamin'ny fisainanay zany, mety tamin'ny teninay Jesosy, mety hoe niteny zay ka nandratra ny fony namanay. Dia amin'izao ora sy taona izao Jesosy dia mangataka fifonana aminao zay, mamelany elikay, mamindrafo aminay Tompotsara indrindra. Dia ankinina aminao izao fotoana rehetra izao Jesosy. Ninena fotoam-bavaka atao eto dia mba ho voninahitry ny anaranao irery ihany. Ireo mpanomponao izaran'ny tenin'Andriamanitra, aoka ianao mihitsy Jesosy ny anao ny teny ambavan'izy ireo. Ho fitaovana fotsiny ihany izy, fa ianao mihitsy Jesosy ny ampiteny azy. Amin'ny fanahy masinao mirotsaka aty anatinay tsirairay avy. Ao ny connexion Jesosy mba tsy ho tapatapaka izany connexion izany fa tena hoe andeha soma tsara mba hahafanay mifantoka, mba hahafanay mandre ny teninao Jesosy malala. Dia ninona mety asan'ny Satana manelingelina dia amin'ny anaranao tsy anakery zany, tsy anapahefana fa ny amin'ny fary amin'ny rehetra afo. Dia ny voninahitra dia anao irery any Tompotsara indrindra. Alleluia. Amen. Alleluia. Sotra betsaka ny raharaha Jonatantsika tao anatin'izay tao anatin'izay vavaka ho an'ny firenena izay. Dia tahin'Andriamanitra anie ianao tamin'ny fandraisana anjara, misaotra indrindra dia mankasitraka dia Andriamanitra ny hamaly fitia anao tamin'izay asa vitanao izay. Zay no ela fa hitranao hira aloha tsika tao anatin'ny tenintsika iomakomana amin'ny tenin'Andriamanitra fa hiditra itolo teny eto raha nabavintsika, nabavinareo moa zany fa nivadiko dia himampionina izany dia menofinaritra ary Mami Verorasoa $100, Zina Théoda, Fleur Erika dia Terira Albenja, Rasafindrasoa Nomenjanary tahiny Jesosy Koda Leonie, misy hitako hafa koa teo izay mbola tsy voaravako Olga Ranosoa, Rasafindrasoa, Verorasoa, hoe zany Rasoa, Marizo, Eliana tahiny Jesosy efa arabaiko taoniny akoatr'izay Soa Meva zany hoe Mevasoa, dia Verorasoa zay ary tahiny tompontsika. Dia menofinaritra ary nareo antirity Angela Io, Sandra Lalou, Sandra Lalaina. Ndao ary tahiny Jesosy ary tsika rehetrrehetra tonga soa isika tsirairay avy. Ndao ary menofinaritra nareo antirity dia aveotsika mioneto ao anatin'ny tenin'Andriamanitra. Ndao ary. Miankuke atungu cha
ianao koa nanao afaka miteny mihitsy ny hoe ray eo ray soa alleloia mety reraky ianao mety tena anaty olana ianao anaty ady ianao atolory any Jesosy ianao ny fiainanao teneny hoe ray soa Jesosy fa hitanao ange fa zavatra eo ampelantanan'Andriamanitra zany ry havana ny zavatra rehefa eo ampelantanany devoly de potika any am-parany iny Jesosy indray mandray zavatra potika fiainana potika fiainana rava fa Jesosy hoe ho atsangako zany alleloia mpanangana ny efa rava de atolory azy de ho atsangany ny fiainanao eny ary ry havana hitrafatra amin'ny tenin'Andriamanitra ary tsika de matoka fa ampahiranao ny tenin'Andriamanitra androany tsika ny tenin'Andriamanitra tsika tsy ohatrany ny ankizy androany hoe vetivety somary manatombo kely satria misy afatra ngezabe ty mampionona tenin'Andriamanitra ampitondraina mampionona androany ho amintsika tsirairay avy dia andao ary tonga de mino finaritra sady isika tsirairay avy sady miraba ny Fredy Anjara androany vitako teto zany de tonga soa ianao Fredy Anjara de Iama de Kodaleoni fanarabeko Tsiry Amboaramiel zay vao tafiditra tahiny Jesosy izy koa mbola tsy voaravako teo mialohan'ny hanomboantsika rasona tenanao Angela tahiny tompoko ianao Preta Maria zay vao hitako teto de tonga soa Maivare Henriette Rasoa fanarabeko teo dia maretatra amin'ny farandolo ary tsika Ansel Linda tahiny Jesosy efa miraradraraka ihany ny mesazintsika ato averiko rado akila-dio ny mesazy alefanareo amin'ny fangatambavaka fa tsy mampionona manjary sao de diso isika ndao ary avy hatrany ary de hiditsika amin'ny tenin'Andriamanitra efa nakatoeranao efa naka baiboly ndao ary mino finaritra isika tsirairay avy ndao ary vetivety aloha safady mialatsiny kely mialatsiny kely misy nendrikely ny mpandrafitra ho ny fomba fiteny isika sarisary aloha mandra-pamakomana ny toriteny de miandry kely vetivetitsika azafady tompoko lanatsiny indrindra lanatsiny indrindra misy zatra kely somary alamina kely azafady tompoko somary miraikitra kely sady mirabatsika rehetra zay vao niditra ihany ao anatin'izany Ranabavilova Elas Heritage Mama Valtina dia mirabatsika rehetrarehetra awary vonibonina afaka fiambenana eto amin'ny andranaka izao ny akila-dio tasolo azy mialatsiny kely tamitsika ndao ary lasa ary ny toriteny mino finaritra daholo de amin'ny fifaliana lehibe indray ry havana malala miarabako atsika rehetrarehetra izay tonga eto amin'ny androany ity
isika izay mpanaraka sy tapaka ny fandalana vavaka fiambenana eto amin'ny andramoka izao ny akila-dio satsika ihany koa izay mety sambany vao tonga eto androany dia faly izay miaraka aminao ary manona ny fiadanan'ny tompo ho amintsika tsirairay avy amin'ity androany ity indray. Tonga indray moa ny andro alarobia izay andro fifampitondrantsika am-bavaka ny olana sy ny aretina izay mety hoe manahirana saro-bahana dia ventsika eo amin'i Jesosy ary fotoanan'izany mihitsy amin'ity androany ity. Izany zany teampahiranao sahady hoe ahita vahaolana anie ianao hamaly vavakanao anie Andriamanitra ary tena hifanena amin'i Jesosy tokoa anie ianao ao anatin'ny olana io satria ao koa fantatrao fa raha nandalo olana ianao na misy zavatra sarotra eo amin'ny fiainanao dia tsy ny hahafaty anao ny tanjon'Andriamanitra amin'io fa kosa fomba anankiray ahafahany mifanena aminao mba hahatonga anao ahafantatra azy bebe kokoa. Hijery ten'Andriamanitra isika amin'ity androany ity ary ny ten'Andriamanitra izay hijerentsika androany dia inoko fa hampahery antsika ary indrindraindrindra andraisantsika hoe aiza ho aiza ny fanompoantsika an'Andriamanitra, aiza ny toerana misy atsika eo amin'ny fanompoantsika an'Andriamanitra ary tsy adinontsika rehefa fa isika dia miandry valim-bavaka foana foana fa isika ihany koa dia miandry an' Jesosy foana foana ary misy toe-po izay takian'Andriamanitra amintsika ihany koa amin'izao andro farany izao. Mialohan'ny hijerentsika ten'Andriamanitra dia ampahery antsika ahako. Hitantsika tsara rehefa fa Jesosy rehefa tetỳ ambonin'ny tany izy dia misy karazan'olona maro mifanena tamin'i Jesosy, karazan'olona be dia be. Dia fa misy toe-po anankitelo na ataoko hoe karazan'olona telo ireo tena nifanerasera tamin'i Jesosy, nifampitakosina tamin'i Jesosy ary hatramin'izay izany zavatra izany dia hatramin'izao ihany koa dia mbola mipetraka foana ireo toe-po karazany anankitelo ireo, karazan'olona telo dia jerentsika amin'ity androany ity. Ny karazan'olona voalohany dia ny fariseo sy ny mpanoran-dalàna, ny sadoseo izay efa fantatritsika foana fa ireo olona ireo dia olona nanana ny fomba fivavahany hatramin'izay ireo, ny fomba fanompoany an'Andriamanitra hatramin'izay, ny zavatra nampianarina azy hatramin'izay ary tena nanompo an'Andriamanitra ireo na tany anatin'ny tempoly na tetỳ ivelan'ny tempoly dia hita foana ny mahafariseo sy ny mahasadoseo, ny mampanora-dalàna an'ireo olona maro ireo zany ny olona ray aman-dreny ara-panahina hoe mpitaiza ara-panahy, mpampianatra baiboly nanana ny fomba nanompoly an'Andriamanitra sy nampianarana ny baiboly hatramin'izay anatin'ny tempoly ireo olona ireo. Dia rehefa tonga Jesosy rehefa namalala dia nanotohana ny fariseo ny fahatongavan'i Jesosy. Nanotohana azy satria betsaka ny zavatra tsy nondraisana saina intsony. Nampianatra Jesosy ny zavatra maro napetraka Jesosy dia nanomboka tsy naken'ny fariseo intsony. Ary ny tanjon'ny fariseo rehefa namalala mialohan'ny namonoana ireo olona ireo an'i Jesosy izay efa voasoratra raha teo fa tsy maintsy ho faty Jesosy. Dia ny tanjon'ireo fariseo ireo dia niampianatra an'i Jesosy ary niteny amin'i Jesosy mihitsy hoe ianao tsy mahay fa izahay no mahay. Hita taratra foana izany tamin'ny fotoana nihaonan'i Jesosy tamin'ireo fariseo ireo, ireo sadoseo ireo. Amin'ny fotoana ohatra Jesosy manao fahagagana na manasitrana olona na mampianatra na manao délivrance dia eo ry zareo. Dia manakihana Jesosy foana ny ataon'ireo olona ireo eo na dia efa hita izao aza fa misy famantarana sy fahagagana ataon'i Jesosy ary Jesosy dia nampiseho ny mahazanak'Andriamanitra azy. Fa eo foana rehefa namalala ireo fariseo sy sadoseo manakihana Jesosy, te hampianatra an' Jesosy, manontany an' Jesosy matetika. Ary ny fanontaniana apetraka ireo olona ireo amin'i Jesosy dia fanontaniana mamandrika, fanontaniana te hampianatra, te hiseho hoe izay no mahay, izay nefa teto foana hatramin'izay, izay nefa nanompo an'Andriamanitra hatramin'izay, hainay io fa ianao tsy mahay. Iza izay ianao vao kely, nisy fotoana izy moa ny fariseo tena niteny tamin'i Jesosy mihitsy hoe ianao ve ozy izy dia efa nahitany Abrahama nefa ianao aza vao 30 taona?
satria tena nanambany an' jesosy mihitsy ravana malala reo olo ireo dia matetika mifandona am' jesosy foana reo fariseo a sy reo a sadoseo reo. Anisan'ny toe-pony mpivavaka izay tsy ndriko tsara fa ny olona reo olo reo fariseo reo dia izay toerana rehetra nisy an' jesosy dia nisy an'ireo. Zany hoe reo zany olona mahita an' jesosy foana, mahita ny fakagana ataon' jesosy, mahita ny zavatra ataon' jesosy ary tsy lavitra an'ireo jesosy fa eo akaikiny eo. Fa ny zavatra mampalahelo ry havana malala dia manakihana an' jesosy foana no ataon'ny fariseo. Ary jesosy ihany koa dia nanana ny fomba nitondrany an'ireo fariseo reo arakaraky ny zavatra nataony, arakaraky ny toe-pony no namaliany jesosy an'ireo fariseo reo. Nentiny ohatr'izay koa satria fantatry jesosy fa reo dia olona tsy ino azy, olona tsy hametraka azy ho Andriamanitra anao viana ary tsy handray azy ho mpanjaka mihitsy reo olona reo ry havana malala. Ka na dia mametraka fanontaniana azy reo olona reo dia ny fanontaniana apetraka reo dia tia mandrika azy sy tia mpianatra azy fa tsy hoe satria lina noho ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Nisy ihany no vitsivitsy tao anaty baiboly izay lina tamin'ny fanjakan'Andriamanitra, anisan'izany Nikodemosy. Fa ny ankamaroany dia mametraka fanontaniana satria tia mandrika an' jesosy. Anisan'izany zao ohatra jery ten'Andriamanitra tsika Matio. Jery ten'Andriamanitra tsika Matio 7:9-12. Misy toe-po tena tiako mihitsy aho tonga ny amintsika ato anatin'ity toriteny ity. Matio 7:1-12 hatramin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ary ny fariseo raha nahita izany dia miteny tamin'ny mpianatra hoe: nahoana kosa ny mpampianatra anareo no miara-komana amin'ny mpamory hetra sy ny mpanota? Ary raha nahare izany Jesosy dia nanao hoe: tsy mifinaritra mila mpanao fanafody fa ny marary, fa mandeha any amenara izay hevitry ny teny hoe famindrampo ny sitrako fa tsy fanatitra ratsatra, fa tsy tonga ihany tsy marina fa ny mpanota. Anisan'io fa be dia be raha mifanontaniana apetraky ny fariseo be dia be ry havana. Dia namaritra Jesosy hoe andehanao izy izy mianara satria teto dia namandrika ny Jesosy indray ny fariseo hoe fa maninona metrana any amin'ny mpanota io lehilahy io, milaza fa Andriamanitra, milaza fa jiosy, milaza fa mpanjaka ny jiosy nefa metranany amin'ny olona maloto, ny olona mpanota, mpamory hetra. Dia nivaliany Jesosy izy manao hoe tsy avy antso ny marina fa ny mpanota bebaka satria ny fariseo hatramin'izay dia tsy nampianatra, afa-tsy ny olona efa mpivavaka hatramin'izay, ny olona efa mpiditra am-piangonana hatramin'izay, ny olona tsy mpanota dia izany foana no fanerasera tamin'ny fariseo dia nomeny tsiny Jesosy ry havana. Ary dia vary teny entitra koa no nameny Jesosy anazy. Misy ten'Andriamanitra anankiray vakitsika ihany eo Matio, mikisaka kely ambadika eo fotsiny. Matio 7:12 jerentsika androany. Matio 7:12 sy 7:13 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ary tamin'izany ny sasany tamin'ny mpanoratan-dalàna sy ny fariseo namaly azy ka nanao hoe: mpianatra, tahita famantarana avy aminao zahay. Fa Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: izay tanàna karatsy sy fanahy sy mijangajanga dia fatra mpitady famantarana, nefa tsisy famantarana omena azy afa-tsy ny famantarana ny amin'ny Jona tamin'ny any. Ajanontsika eo. Jerenareo ry havana malala fa na dia ny fomba famaliany Jesosy an'ireto fariseo reto azy dia hita mihitsy Jesosy hoe tena masika, tena tezitra Jesosy rehefa mamaly ny fariseo. Satria fantatry Jesosy fa ny fariseo tonga eo dia tsy manontany an' Jesosy satria te hovovonjy na te hanana fiainana mandrakizay na te ino an' Jesosy, fa manontany an' Jesosy satria te hampianatra an' Jesosy, te hitsapatsapa an' Jesosy, manambany an' Jesosy. Ry havana malala, izany androany teny amintsika hoe mety nisy ry havana hatramin'izay mety hoe efa fomba fanompoana an'Andriamanitra teo amin'ny fiainantsika, nitezanantsika hatramin'izay. Izany androany teny aminao hoe be dia be ny olona rehefa mahita fotsiny hoe na dia miteny hoe Jesosy fotsiny aza dia ozy ny olona hoe sekta, satria tsy mahazatra ny olona izany zavatra izany. Dia ny olona tsy te handalina fa izao fotsiny ny tenin'ny olona hoe ka izany nefa nampianarina anay hatramin'izay, izany nefa zaho koa efa izao ny finoanako hatramin'izay dia izay foana mandra-pahafatiko sy ny sisa dia tsy te heritreritra intsony ny olona hoe
sao dia mbola mba misy zavatra ihany tokony hanoa na misy zavatra tokony ho alalinina na misy zavatra tokony tena ho antaniana tokoa ry havana malala ary Jesosy raha antaniana nge ry havana dia mamaly izy fa saingany namalininy ny fatrao dia atao anatina fasiahana sy fatezerana satria fantany tsara fa reto fariseo reto na dia ho valiana ampitiavana azy dia tsy handray azy ary manana ny fisainany ireo manana ny zavatra efa nijoroany ireo ary tsy hiova amin'izany ireo andeotsika namboatra ny toe-pontsika andeotsika tsy teny hoe zay efa zao foana tezananay hatramin'izay dia zay tsy hiova amin'izany na inona fa andrao sanatria ry havana malala ady iso hevitra nahavery atsika dia zany fisainana izany fa zany dia efa fisainan'ny fariseo tamin'izany fotoana miantso anao Andriamanitra androany aleloia miantso atsika Jesosy androany mba ho linany amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao fantatra fa matoa ianao tonga eto dia linany amin'ny valim-bavaka sy ny fanasiana antsika rehetrarehetra fa andaotsika ry havana mba ho lina ihany koa tahaka andry Nikodemosy hoe inona ny ataoko mba afahako mandova fiainana mandrakizay fariseo ihany izy fa nisy etaeta tao anatiny ary navita nanontany Jesosy ny amin'izany zavatra izany ny toe-pon'olona faharoa dia ny toe-pon'ny vahoaka maro be izay nanaradian'i Jesosy dia tsika tsara fa tsika rehefa mamaky filazantsara dia izay toerana rehetra misy an' Jesosy ry havana dia misy vahoaka be dehibe ohatra fotsiny izao raha hijeritsika tena maro be mihitsy ny verse raha atao anatin'ny filazantsara fa hijery tsika ohatra fotsiny hoe matotoko fahaefatra zao ohatra ny fahadimy amby roapolo ohatra jerentsika dia nanaraka azy ny vahoaka betsaka avy tany Galilea sy Dekapolisy sy Jerosalema sy Jodia ary ny avy any andafin'ny Jordana misy fotoana Jesosy avy eny an-tendrombohitra midina avy eny an-tendrombohitra Jesosy dia manaraka azy ny vahoaka misy fotoana Jesosy eny amoron-dranomasina dia feno vahoaka zay toerana rehetra misy an' Jesosy ary porofon'izany nisy fotoana Zakaiosy dia ahitan'i Jesosy tsy afaka nahita raha tsy niazakazaka mihoatra ny olona satria tena feno vahoaka misy fotoana eny an-tendrombohitra Jesosy mandritra ny 3 andro dia eny koa ny vahoaka be dehibe dia miaino an' Jesosy eny dia miandry eny dia matory eny mihitsy mahavita amin'ny fahadiana mandritra ny 3 andro miaino an' Jesosy ry havana ary ireo tena maro an'izy be dehibe ireo olona ireo ny olona hatramin'ny tanàna manodidina tonga daholo zay rehetra maheno zay rehetra mahafantatra zay rehetra mahita sy ny sisa dia miazakazaka indraindray ny sambo kelin'i Jesosy tena tomefy olona tena tomefy tena mifanizina misy fotoana tena mifanizina mihitsy ny olona le vehivavy anankiray nitsidra azy tena niezaka mafy vao nakasika an'i Jesosy satria feno vahoaka dia mahafinaritra ny olona rehefa na Jesosy mahafinaritra ny olona nge miaino an' Jesosy matoa ny olona mahavita miaino an' Jesosy mandritra ny 3 andro tsy mijanona eny an-tendrombohitra satria tiany ny olona Jesosy tia ny olona miaino an' Jesosy ary ny olona koa dia mandray zavatra avy an' Jesosy tsy navelan'i Jesosy miala teny ny vahoaka raha tsy voky tsy avelan'i Jesosy miala maina eo ny olona raha tsy sitrana ry havana malala tena misy fahasoavana an' Jesosy tsika ary ireo vahoaka be dehibe ireo dia niantombo ampandehanana foana arakaraky ny sitrana raha 10 ny sitrana androany 20 ny tonga rapito satria misy marary hafa indray 20 ny sitrana androany 30 indray sitrana rapito satria misy marary hafa indray dia be dehibe dia miamitombo foana ireo vahoaka ireo fa zao ry havana zavatra mampalahelo dia zao ireo vahoaka ireo dia misy fotoana ireo vahoaka ireo namelatra lamba dia nandeha teo ambonin'ny lamba iny Jesosy taingana zana-biriky dia nanao hoe hosana ho an'ny zanaky Davida satria tena nafantatra ireo olona ireo fa Jesosy tokoa dia Andriamanitra Jesosy tokoa dia tena mpanjaka dia natao tamin'ny mpanjaka ny natao tamin'i Jesosy fa zao ry havana ny zavatra mampalahelo ary ny toe-pon'ireo vahoaka ireo dia tena be dehibe amin'izao andro farany izao betsaka eo ny vahoaka dia mahafinaritra ny vahoaka Jesosy tia ny vahoaka Jesosy mamonjy ny vahoaka Jesosy ary tena hoe misy fotoana ny vahoaka tena eo aloha dia miaino an' Jesosy dia finaritra ny vahoaka ry havana fa ny zavatra mampalahelo dia izao ry havana malala be
dia be ny olona tia miano an' Jesosy fotsiny fa tsy liana ihany koa amin'ny fanjakan'Andriamanitra ry havana maro. Tsy mahaliana ny vahoaka, tsy mahatery ny vahoaka izany. Ireo vahoaka be dia be ireo ry havana dia samy nanehoan'Andriamanitra fahasoavana ireo. Izany rano raha tonga eto ianao dia za koa mba hitsodrananao amin'ny anaran'i Jesosy fa ianao tonga eto dia omen'Andriamanitra fahasoavana ianao. Aleloia. Hamaly vavakanao anie Jesosy, hijery ny fiainanao manokana anie Andriamanitra, hanasitrana ny aretinao anie izy, hikasika ny lafim-piainanao manontolo anie Jesosy ry havana malala. Fa izao ry havana, ny zavatra mahagaga dia ireo Jesosy ireo raha zavatra mahafazana ireo androany dia mandray fahasoavana ireo fa manadino ireo rahampitso ary tsy manana fanapahan-kevitra, tsy manana fanapahan-kevitra maritra tena anaraka an' Jesosy ireo vahoaka ireo. Satria nahoana ozy izy ianao voasoratra tao anaty baiboly izany Bartimeo izany zao dia tena hoe voasoratra mihitsy fa nanaraka an' Jesosy. Izany Maria Magdalena izany dia voasoratra mihitsy fa nanaraka an' Jesosy. Ilay boka iray tao anatin'ny folo lahy dia voasoratra mihitsy fa nanaraka an' Jesosy, niverina teo an-tongotra Jesosy. Fa tsy ny vahoaka be dia be, tsy nisy mihitsy tao anaty baiboly dia ny vahoaka rehetra nanomboka teo dia tena nanompo an' Jesosy daholo. Mampalahelo fa ireo vahoaka ireo ihany no ny tena omboy rehefa tonga ny fotoana namonoana an' Jesosy ry havana malala. Nefa ireo olo ireo dia efa samy nandre avokoa ny zavatra rehetra nitenenin' Jesosy. Manana avonavona, manana fanadinoana, tsy liana, tsy tery fa rehefa azonao fotsiny ny zavatra rehetra nilainy dia lasa izy miverina teny amin'ny tontolony izy. Nanao ny fanaony andavanandro izy, tsy nampaninina azy Jesosy na maty azy, efa azo no valim-bavaka ry havana. Be dia be nge ry havana, ny olona tena ohatr'izany mihitsy mandray valim-bavaka izy dia tsy problème intsony Jesosy na maty eo amin'ny fiainana azy. Tsy velona ao anatiny intsony Jesosy fa efa azo ny aloha no valim-bavaka tena aretiny angany tsy efa sitrana, tokantrano angany tsy efa nilamina, ny vola angany tsy efa misy ry havana. Avy loatra Jesosy ho faty any, vonoy mihitsy azy, omboy. Dia tsy problème ny olona Jesosy, tsy problème ny olona maty aza ny ara-panahin'ny olona rehefa azo ny zavatra ilainy, ary izany ny tena toe-pony reto vahoaka be dia be reto. Ny antony ry havana dia izao, ny fariseo mbola teo foana, Jesosy teo fa ny fariseo teo. Misy zavatra eo afafon'i Jesosy, misy zavatra eo afafon'ny fariseo ihany koa. Ary ny fariseo rehefa mantany Jesosy dia eo anivon'ny vahoaka ihany koa, dia ireo vahoaka ireo mierikerika, toditodika, sady miaino an' Jesosy no miaino ny fariseo, sady mandray fahasoavana avy ato amin'i Jesosy no miaino ihany koa ny fariseo hoe inona ny tenenin'ny fariseo, sao dia mba marina ihany ary ny tenin-reto fariseo reto. Nefa Jesosy ato manao fahagagana, manome fahasoavana ry havana malala. Izany rano tia hampahery-tsika rehetrarehetra, ary za tia teny aminao androany. Izay moa miteny foana hoe izao foana ry havana ny zavatra mba ateneninay hoe raha eto ianao no entina ambavaka, maninona ary ianao no entiny no entina ambavaka e, maninona ary ianao no eto no tonga e, dia hoe entina ambavaka eto e. Za tia teny aminareo androany fa raha entinareo ny sitrana, tsy zahay no manasitrana anareo fa ilay Andriamanitra toriana eto. Ny Andriamanitra toriana eto izay Andriamanitra ohatrany tsy dia tena toriana any amin'ny hafa satria tsika eto ohatrany manana fomba fivavahana hafa kely. Dia tsy aiza kory fa mifanaraka amin'ny baiboly. Za zao hitanareo, za misaron-doha dia fa hafa zao izay fahitanareo izay. Ohatrany hafahafa fa maninona ary izany misaron-doha e, fa maninona ary any fiangonana hafa sy ny pastera hafa sy ny hafa tsy misaron-doha e. Anefa nareo tonga eto entina ambavaka, ary izany efa teteny aminareo fa tena mandray valim-bavaka nareo. Ary be dia be ny olona efa nandray valim-bavaka teto, mijoro vavolombelona any amin'ny MP, na eto amin'ny live eto na any amin'ny na eto amin'ny commentaire eto, dia be dia be ny olona mijoro vavolombelona ry havana malala. Fa izao entina ambavaka ny olona dia sitrana ny olona dia mandray valim-bavaka, fa ny olona sady mierikerika ihany, mierikerika. Eto ny havana misy Jesosy miasa, za tsy miteny hoe eto ihany, fa za kosa aloha mahita hoe betsaka ny entina ambavaka teto fa mba afavoaka ihany. Aleluia, voninahitra ao an'Andriamanitra irery ihany.
ry havana ary io toe-po no vahoaka io ny tsy mampandroso io ny mahatonga fiamorana io ny mahatonga fisalasanana Jesosy eto miteny zavatra hafa ny tenen'i Jesosy ny fariseo ary miteny zavatra hafa ny tenen'ny fariseo eo ny vahoaka dia metikodina iza ihany no enony naty ihany ve no enony iza ny tena mariny sy ny sisa ry havana ny baiboly ny marina ny baiboly ny marina ianao zany androany amin'ny tena iza ihany ny tena marina rehefa avy mampino dia ny baiboly ny marina rehafana dia mianara baiboly dia hitanao ny marina alleloia fa ny toe-po farany dia ny toe-pon'ny mpianatra ny toe-pon'ny mpianatra ry havana malala dia io mba tiako ho toe-pontsika raha mba sitraka ao androany ny toe-pon'ny mpianatra dia amin'ny mampianatra azy dia nanaiky mianatra zareo ary ny mpianatra ry havana rehefa manontany an' Jesosy dia Jesosy koa tena mamaly ny mpianatra ampitiavana amin'ny fahalemem-panahy ary tena mampianatra tokoa Jesosy tena mampianatra tokoa ary tena atorony mihitsy hoe zao ny lalana izy zao ny lalana marina tia ny mety tia ny tsy mety tia ataovy tia aza atao natorony Jesosy ny mpianatra daholo ny zavatra zao antsika jery ten'Andriamanitra any amin'ny Lioka jerentsika toko fahavalo andininy fahasivy sy ny fahafolo angevaka itsika anankiray fotsiny ty fa rehefa mamaky filazantsara eo dia miara-mety fa be dia be ny fanontaniana napetraka ny mpianatra izay novaliany Jesosy tampitiavana avokoa Lioka toko fahavalo andininy fahasivy sy ny fahafolo amin'ny aran'i Jesosy manao hoe ary ny mpianana anontany azy ny amin'izay hevitra izany fanoharana izany dia hoy izy ianareo no navela halala ny zava-miafina ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra fa amin'ny olon-kafany dia fanoharana no atao mba hijery izy fa tsy hahita ary are fa tsy hahafantatra hitanao iafana avy nanao fanoharana Jesosy teo ny fanoharana nataon'i Jesosy teo dia ny amin'ny vonafafy dia nafafy teny amin'ny tsilo nafafy teny amin'ny amoron-dalana nafafy teny amin'ny vatolampy nafafy teny amin'ny tantsaha fanoharana nataon'i Jesosy teo dia ny vahoaka nomeny Jesosy fanoharana fotsiny dia lasa nandeha naharitra ny anao ilay fanoharana ihany ny vahoaka dia nohony tsara ilay izy nafafy teny amin'ny tsilo nafafy teny amin'izao teny amin'ny tany vatolampy teny amoron-dalana dia rehefa vita ilay fanoharana dia lasa ny vahoaka miainy teo ihany fa lasa fa mpianatra nanontany inona Jesosy ny hevitra ilay fanoharana ozy izy ny mpianatra dia inona koa ny navalin'i Jesosy tena ho teneniko anareo mihitsy ny hevon'izy Jesosy satria nareo no navela halala halleloia nareo no navela hafantatra ny zava-miafiny dia ny zava-miafiny fanjakan'Andriamanitra ry havana fa ny olona hafa ozy izy tenenina fanoharana fotsiny reny fa miaino izy fa tsy mandre mijery izy fa tsy mahita ry havana malala ary izany ny tena vahoaka betsaka amin'izao androntsika izao miaino fa tsy mandre dia mijery fa tsy mahita mahafantatra an' Jesosy ihany fa tsy mahita ny lalaka lehany tsy mahafantatra hoe aiza mariny ty fiainana mandrakizay ty ahoana ny ataoko mba ho voavonjy fa ny mpianatra rehefa tsy manaiky mpianatra Jesosy teneno anay ny hevitra izany Jesosy hampahafantaranay Jesosy izay tena manaiky hianatra fa hampianaro alleloia dia ny mpianatra rehefa na isaky manontany ny mpianatra ny Jesosy efa isaky manontany Jesosy ny mpianatra dia mahazo valim-pantenina mahafinaritra foana mahafinaritra be hampahereziny Jesosy hampianariny tena tambatambaziny sasany hatramin'ny tongony inona tsy nataon'i Jesosy tamin'ireo mpianatra ireo satria ireo nanaiky ny anatra ry havana malala izany ny toe-po tadiavin'Andriamanitra amin'izao andro farany tsy toe-pon'ny fariseo izay miteny hoe tsy mahay ianao Jesosy tsy toe-pon'ny vahoaka izay miaino ihany fa tsy mahita na mahafantatra ary mitoditodika fa ny toe-pon'ny mpianatra izay mamaiky fanetretena ngery havana ny an'irety mpianatra reto fa Jesosy koa ngery havana ka nanetry teny eritreretinao fotsiny hoe Petera ngery havana malala mpanjono
mpanarato fa nalohan'i Jesosy rehefa nanahaka amin'ny petera-mpanarato toy izay nitady fariseo olona efa many anatin'ny fiangonana mpampianatra any anatin'ny fiangonana tsy nampaninan Jesosy ny nahaka mpanarato afaka niaino azy afaka nampianariny lina ny aminy linana ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fiainan'Andriamanitra. Ianareo raha tonga eto androany dia aza lina fotsiny amin'ny fanasitranana sy ny valim-barana fa ny fiainan'ity rehefa nefa tsy ho ela izy ity ary efa ho tapitra tsy ho ela. Raha izao tsika mbola tsy linany amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia ohatry ny tetena hoe santatra ireo vinandray satria efa tena akaikikaiky ihany any fotoana hiaviany tomponsika. Mino fa voaray anao izay fampianarana sy toriteny tsotsotra izay dia samy tsika rehetra tahin'Andriamanitra ary anjaranao ny mametraka androany hoe aiza amin'ireo ny toeponao, aiza amin'ireo ny toeponao. Izay rafana dia olona nanana ihany koa izay ny mijoroanay hatramin'izay hatramin'ny mbola kely nanana ny finoana isanay izay zahay eto raha miteny an'izany tsy manenjika finoana izan'isa sanatria fa tena nanana mihitsy hoe izao ny finoanay izao ny zavatra nampianarana dia tena nitazominay izany mandra-palehibe. Fa rehefa tonga nefa na ny fotoana anankiray tena nitady fanjakan'Andriamanitra izahay tamin'ny alalan'ny olana sy ny problema teo anoloanay dia izao nanomboka teo dia mba lena tahaka ny mpianatra ary tena tahaka ny mpianatra tsy mba tahaka ny fariseo fa Jesosy koa nafantatra an'ilay toeponay hoe toepo nahoana ny entina eo anatrehany dia tena nampianatra Jesosy rehefa namalala naneriteny izay rehefa dia nanaiky nampianarina ny zavatra rehetra izay dia ino izay androany tonga eto aminao mba mampianatra anao ihany koa ary raha zavatra tsy nahitanay fahasoavana tsy ho zarainay aminareo eto. Dia mino fa nampahelantsika izay tena Andriamanitra izay voninahitra ho an'Andriamanitra izay ihany. Alleluia. Amen. Alleluia. Sorantsika an'Andriamanitra izany mety sondrina be ianao mino fa voalaza daholo ny zavatra rehetrarehetra ary izaho misaotra mampionona nanomana izay toteny izay androany ny tena marina moa hoy ny mpanefy hoe tsisy madilana ho tetenina itsony fa tokony efa ampy izay zavatra voalaza izay efa moa tsy mety ny tsy miteny kely tsy hoe manampy ny tena marina mba mizara kely anareo ihany koa hoe izany tenin'Andriamanitra izany kely avako malala tena natao atsika izany amin'izao andro faran'izao mizara telo eto misy olona efatra eto ny tena marina no mifampiresaka olona efatra ny voakasika eto dia ny olona voalohany dia Jesosy ilay ivo ny zavatra rehetrarehetra ilay centre ny zavatra rehetrarehetra. Alleluia. Jesosy ilay mpizara, Jesosy ilay fahasoavana, Jesosy ilay fitahiana, Jesosy ilay valim-bavaka, Jesosy ilay mpampianatra, Jesosy ilay loharano. Alleluia. Fa samy nanana ny resany azy ny olona, samy nanana ny resany azy. Misy olona anankiray izay zanaka ramatoa anankiray dia mba nandeha izy nandranto fianarana tany amin'ny tany arabo tany dia misy biby anankiray atao hoe ara mahafinaritra be ohatry ny boloky ihany izany mahingira be mihitsy manga feo be vorona io sady tsara tarehy kely lafo vidy be mihitsy izy io dia nanao ezaka ilay zanany dia nalefany tamin'ny mamany io vorona io satria ny olona mpanankarena manana an'io vorona io any amin'ny tany izay misy azy any dia io vorona io mahay misioka mahafinaritra be dia tsara tarehy
tena lefany niaraka tamin'ny fitondrana anazy iny tena lafo hatramin'ny vidiny tena lafo de lasa niafy mihitsy izy nandeha mpandizy rehefa lasa tany le vorona tonga elaela de nandefasany taratasy ny mamany natsony ny mamany tam'izany mbola taratasy raha mitsika zany de natsona le mamany ahoana mama allô voray mama le vorona voaraiko anaka fa misaotra betsaka manahoana ny fahitany mama azy tena natsiro be mihitsy n'le izy fa kelikely fotsiny ny kelikely fotsiny nofony ozy izy kely noho ny akoho fa natsiro be le izy anaka fa misaotra betsaka loza le verineny fa biby hoanina le izy nefa biby tokony atao haingotrano lafo vidy be ny de kivy le zaza kivy le zaza kivy le nandefa satria tsy tao amin'ny eritreretany azy le biby natao haingotrano natao haingotrano tsy tena mpanakarena ny manana azy fa nyverineny fa hoanina le izy de tsara be mihitsy izy ndre ozy jesosy rehefa nateo samy nanana ny fandraisany azy ny olona samy nanana ny fandraisany azy tao ny fitsaratsarany olona tao ny nandray maimaika fa ataony nakamamy alleloia jesosy mitovy ihany ny teo lay zanak'andriamanitra tompony tompo mpanjakan'ny mpanjaka fa ho an'ny fariseo io na ny fiantso azy ary le ity ho an'ny fariseo io zazalahy mianakendry io manao mianakendry tsy mahay ninina io misoratena atao zandina ho ny fomba fiteny manao azo zavatra fotsiny fa ny fariseo ny eritreritra mihitsiny ary mbola be deabe fariseo mandehandeha ny fariseo de tena mieritreritra mihitsy fa anazy ny tenin'andriamanitra hainy ny tenin'andriamanitra ary fariseo de nieritreritra mihitsy hoe izy efa tena tsisy ninona tenenina tsony ary ny fariseo de nieritreritra fa izy finaritra ho jesosy teto am'le Matio Matio 7:21 zao zavatra nitranga aloha tao an-trano Matio niseho ty zavatra ty tam'izany Matio teo mpamoriketra natsony jesosy de aveo izy sakafo tao misakafo tao jesosy ka jesosy nge rehefa avy mivafo ianao de tady ity fa rehefa avy mivafo ianao rehefa tsony ianao manaiky ny antso ianao de ny ataony miara-mihinana aminao miara-mipetraka aminao de rehefa mipetraka teo am'izay i Matio de i Matio tsy tia tena de ny inviteny daholo ny mpamoretra namany rehetrarehetra ohatra atsika ihany za zao rehefa tam'izany hosorana loolona tam'izany de ny inviteko daholo ny cousinko sy ny namako mpiarina ditra tamiko fa indrisy moa fa tsy ny sasaka koa ny fotoam-bavaka de nitsangana ry zareo de lasa ry zareo nandeha satria tsy nety taminazy ka lay fivavahana ny inviteko anazy de lasa nitsangana tsireo tsy nampanina any efa le izy satria za hoe mbola ho avy ny fotoana fa tsy mbola androany fa tena marina zany ny inviteko ry zareo de voa nandeha ny aleloa sy ny amainina ozy ianao voa ny tena amin'ny hoe jesosy fotsiny ka fa misy am'ireo namako reo na de niarana ditra ary de efa diakona ny am'toerana misy azy koa izy fa tsaroako foana ny teniny tam'izany amin'ny invitation azy tam'izany nomeko invitation izy zaho hosorana l'olona mbola eo pisotro taoko izy tam'izany nananatra misy tam'izany eo ry zandry ino ty ataony malatsiny ty ataony lahy anino ny alany lasa am'izany ty angery zandry tsy taizana tam'izany za misy moa fiteny fa tonga any izy vo tam'izany fa nanomboka ny fotoana de nitsangana tsirairay de nanao fialany jiosy de lasa nandeha fa ny ahy ny inviteko daholo mpiara-maditra aminao reny mba tario ihany reny na de indray mandeha amin'ny fiainany ary de ampafantaro azy jesosy de ny inviteny Matio daholo ny
ny mpanota sy ny mpamoretra naseniditra tao atrany satria tonga ao jesosy mba tiano oatra azy koa mba tiano atsono oatra azy koa nefa andriamanitra de niteny fa tsy anareo no mifidy ahy fa izany no mifidy anareo mba andesy moa ka teto anjarany matioro no fidiana fa za miny fa anjaranareo androany a misy olo fidian'andriamanitra eto alleloia de vao nahita ny fariseo de ny faraikindrivolo ary ny fariseo nahita izany de niteny tamin'ny mpianatra hoe nahoana ny mpampianatra anareo no miarakomana amin'ny mpamoritra sy ny mpanota satria amin'ny fariseo a tsy tokony hiarakomana amin'ireny satria ho an'ny fariseo a de tsy tokony hiara hipetraka amin'ireny jesosy satria ny fariseo tsy miara mipetraka amin'ireny ny fariseo tsy miarakomana amin'ireny fa jesosy a miarakomana tamin'ireny eto de ahitsiko ndraretsika mieritreritra hoe zahako somary ohatran'ny fantatro ary tsapako fa somary misy olona mitsara anahako a amin'ny resaka ohatrotro zao misy olona ratsy tsika reto de ratsy daholo préciseko ma satria ohatra matetika voateniteny anatin'ity zavatra ity matsiaro ohatra ny voateny a matsiaro ohatra hoe voankazo ohatra hoe voankasika zany no tsy fantatrao foana rehefa misy olona fantatrao a olona mety piresaka aminao a de manao publication a de azokazo atsaina ihany hoe mba tafiditra anatin'ny voateny amin'io ianao tsy de hoe adalako de zao zavatra mitranga za rehefa mitarika an'izao fikambanantsika zao a mitarika ny groupetsika de zao za taka nandraisan'i jesosy anay ihany koa de olona tena naditra olona tena ratsy ary raha faharatsiana sy fahalotona sy ditra mety mba nisy anytana aloha alarina any aminareo rehetrarehetra zay manatrika eto reo tsy reariako akory zany ary tsy diplôme zany fa de tena aminareo hoe teo any ala naditra ary raha teneko anao a fa za 12 taona azonao tsy zany hoe 12 taona no nanomboka nanao ny ditra le sisa tokony atao tsy teny zavatra betsaka aminao fa teo amin'ny faha 12 taonako réveillon any faha 12 taonako anao ny voakalina voalohany 12 taona nanomboka teo de mivoakalina foana isaky ny réveillon ary tsy réveillon any nanomboka ny sortoka nanomboka rehetrarehetra sy manaraka an'izany rehetrarehetra ina za tika tovavana avy eo aniva fo ary tany anatina faharatsiana lalina mihitsy any natsony jesosy ary tsaroky sy fantatro fa za de tao anaty lalina no natsona dia nikena za maloto za mpanoto za mpitsangajanga za mpanao meloka sy ny sisa efa mitondra zao groupe zao de zao indray zavatra ataoko mitovy amin'izay ihany misy olona ratsy misy olona mpanota de manao demande tamia koa tena ekonomia mihitsy a misy karazan'olona maro mpiresaka amin'ny teto misy olona efa namon'olona misy olona varitena misy olona mpamosavy sy surtout ka mpamony vady mpitsangajanga rehetrarehetra de mampiren'ireny olo reny a de miteny manao hoe andao a fahin jesosy atao ny zavatra rehetra ataotsika ivavaka andao hiala am'izany zany hoe ratsy isika de manapa-kevitra anatinany jesosy de rehefa tonga am' jesosy de tonga olo-baovao am'izay efa lasa ny zavatra taloha efa vonony ivavaka zany ianao a de efa vonony ianao a hiala tam'le faharatsianao alleloia ho amasinina fa tsy hoe akory mpanao ratsy ianao a de miditra ato amy gropy andramoka izao ianao a de zavatra lehanao ato mbola anao ratsy ihany koa zay zany ary fantatro fa mihaino ana eto ny olona mpitsara anahako am'izay zavatra zay de somary ahitsiko kely satria za mitory zavatra ohatr' zao matsy de sao de nareo miteny hoe anao mitory nefa ny toa tsy matateraka ny zavatra ataotsika ato de zao voalohany indrindra ifampitaiza ary voalohany indrindra faharoa olona vonona ivavaka ratsy isika ratsy daholo ny etim-boantsika fa rehefa vonona ivavaka tsika de miezaka ary tena miala amy ratsy fanao de andeo ivavaka de miakatra ny ara-panahy tsy hoe akory sanatria pisoloky ianao tany amy toerana nisy anao ka raha pisoloky ianao a de miditra ato amin'ny fivavahana de vonona ianao hiala amy fisoloky iny tena hoe tonga de jesosy am'izay ny tanjonao lanitra
satria mpisoloky ianao tare dia hiditra ty anao mbola hisoloky dia aveo amin'izay ianao a rehefa tsy miova dia tsy mbola mety aminao ny fivavahana satria tsy fisolokiana ny fivavahana fa tena fiovam-po tanteraka dia mialatsy fa tsy afaka miaraka tsika raha tsy vonina iova amin'izay ianao dia afaka makany amina mpitondra fivavahana hafa amin'izay ianao a dia any amin'izay ianao tantarainao hoe zany hisy olona tare ohatr'izao ohatra dia ny mpanompon'Andriamanitra koa moa tsy dia sarotra aminazy ny fanakiana samy mpanompon'Andriamanitra dia dia ty fa ohatr'izao tsy maninona nefa izay fa eto amin'ny fandaharan'Andriamanitra izao fotsiny a ratsy vonina iova ny tonga eto fa tsy ratsy mbola no ratsiratsy kokoa indrindra na loatra hoe mpivavaka reto olona reto dia hoararotana zay zany loha tsy mety halleloia zay zany tsy maintsy mariako kely zay zavatra izay dia mino fa tafita ny hafatra halleloia etiko moa sehatra anankiray ahafahanantsika mifampita hafatra fa nandray sarotra le fandefesa mainsa direct angambana dia zao zany Jesosy a niarana sakafo tamin'ny mpamoretra sy ny mpanomeloka ary nananany Jesosy tanjony ireo dia niovan'ireo halleloia halleloia ny sakafoanan'i Jesosy amin'ireo dia satria fantatry Jesosy namalika Jesosy andiny faharoa ambin'ny folo ary raha nare zany Jesosy dia hoe tsy ny finaritra mila mpanao fanafody fa ny marary tsy ny finaritra no manao mila mpanao fanafody fa ny marary fantatry Jesosy fa marary ireo fa nidiran'i Jesosy hoe tsy ny hijery itoy hijery an'ireo marary mandrakizay fa ny hanasitrana azy halleloia fa ny fariseo izy finaritra dia aloha izay marary mandrakizay tsisy ninona azo atao amin'ireo be dia be ny fariseo tsy manao ninina amin'ilay olona fa ny manakiana an'ilay olona be dia be ngeravany za manokana za ny vahaolana misy eo amiko manana olana io olona io zao aloha ny voalohany indrindra do ala amin'ny ratsy fanao zay aloha hitanao ry havana raha miakanjo olona sahirana ianao misy olona manao akanjo vorokitsay akanjona mpangataka dia ny zavatra tsara indrindra asoronao aloha ny akanjo mahampangataka azy dia asianao ny akanjo tsara amin'izay izy sa tsy marina zany tsika eto amin'ny fandaharan'Andriamanitra izao dia izao tsy hoe le akanjo maloto be an'iny dia saromantsika palitao tsara tarehy be amina million dia ao anatiny ihany le loto fa mihitsy aloha ny loto diovina aloha dia tsara tarehy be avy eo maninona ny olona mavita mijery olona ary mampanantena olona tsy mbola nisy taminareo eny nampanantenanay hoe andao mivavaka sika fa azo valim-bavaka ianao nefa ianao anaty faharatsiana vavolombelona nareo fa nareo ny resaka taminay mivady daholo tsy mbola nampanantenanareo an'izany valim-bavaka izany zay fa za tenenareo andao miala amin'ny ratsy fanao halleloia fa ny fialanao amin'ny ratsy fanao mety adinonao kory ary ny angataka ny zavatra tokony anao mateantoka ingeo atsika raha manarany zavatra angatantsika any ny azontsika Jesosy ke vonina mianao mihoatra lavitra no zay rehetra mihoatra ho mihoatra te angataka zavatra ray roa telo ianao aza matahotra fa 100 tian'Andriamanitra omenanao raha mifandray amin'ny tsara ianao halleloia ozy Jesosy hoe tsy nareo milay nareo efa finaritra nareo efa mieritreritra fa tsy marary fa reto marary ananako tanjo reto dia Jesosy niaraka tamin'ireo ary ny fariseo dia izay foana eo foana maninona manakiana hoy Jesosy amin'ny 19 fa mandehana mianarana izay hevitry ny teny hoe famindram-po ny sitrako fa tsy fanatitra latsatra nen'ny fariseo fanatitra latsatra tahaka ny Saoly ihany fanatitra latsatra fa nen'Andriamanitra ny Jesosy famindram-po nen'Andriamanitra fakatoavana ary hoy ny ten'Andriamanitra hoe tsy tonga hiantso ny marina fa ny mpanota baibeba fa ny fariseo tsy izany ny azy nen'ny fariseo rehefa milamina izy dia vita ny zavatra rehetra ny fariseo kely avy nana délivrance ary tsy ataony ny olona tonga ao am-piangonana rehefa sabata iny ny ataony lalàna dia tsy mahazo manao iny rehefa sabata
tsy azo tany manasitrana ary roviny ary le olona no sitraniny ho jesosy hoe mandainginareo raha mamma ny raha latsaka anaty lavaka ny borikinareo am'izao fotoana zao de averanareo any satria sabaty fa tsy maintsy hafahanareo izy borika ary ariavana ahafahana raha sanatry latsaka anaty lavaka rehefa sabaty nahoana ny olona ny tsy ho afahana rehefa mandalo eo alohan'i jesosy nefa misy olona sy aretana fa nitsarany fariseo azy zany rehefa eo zany jesosy de misy olona tsy mahay manara loatra ry havana raha mifariseo zany nge ravana raha mifahaizan'ny baiboly sy ny fahaizan'ny lalàna sy ny sisy no ny ampin'ny fahasoavan'i jesosy ny ampy fakataovana ny ampy fifandraisana akaiky tamin'i jesosy sy tena miteny anao fa tena direct tany an-danitra ny fariseo direct tany an-danitra ho amin'ny fariseo marina mihitsy zany nisy fariseo anankiroa nafinaritra be tao amin'ny baiboly de Nicodémosy ny anankiray izay na de fariseo nanana ny mahafariseo azy fa tsy nandry ny sainy ary nangataka ny lalina makany an-danitra tamin'i jesosy izay tsy nananany afa-tsy jesosy zany lalina sy fiainana ary lalina sy fahamarinana ary fiainana halleloia de te hanana fiainana te hanana ny marina te ahitany lalina makany an-danitra Nicodémosy de nanatina jesosy moramora taoko nisy an'ilay fariseo anankiray atao hoe Gamaliela izay anaran'ny gropitsika fanoantsika ny sahirana aza mananareo fa ihetsika indray ny hetsikitsika orindrina kireo rehefa tapitapitra ty arety mandringana ao Madagasikara ty de iverina ndretsika ny fanoanana antsika ny sahirana so de gaganareo hoe simba ve le groupe iny tsy natao zany ambola ao tsara mihitsy ny groupe Gamaliela Gamaliela le nampiofana sy nampianatra baiboly maimaimpona ny Paoly tao anatin'ny telo taona tany anefitra tany fa ny fariseo de zao tsy nahinaka mamy tany jesosy jesosy zay tokony le vorona mafinaritra be teo atao an-trano no hoaniny ambolony mihitsy jesosy isaky ny eo ny fariseo de manan-kiana ny jesosy ny atao ary tsy nahinanara loatra izy ary tena raha te zavatra ngeza be teo amin'ny fiainany ny fariseo zay karazan'olona ray voalohany karazan'olona ray faharoa dia Mateo toko 12 ny fariseo koa de le mangataka famantarana foana tsy mety hafa-po te testehan jesosy foana te izatoetra ny jesosy foana famantarana ary voatenin' jesosy mafy mihitsy le valia mampionona teo vakia mampionona teo zany hoe tsy hain'ny fariseo mihitsy ny nanara roatra occasion anankiray izay mandalo de ny olona faharoa moa karazan'olona faharoa de ny mpianatra ny vahoaka zay nanaraka an' jesosy teny foana ekena fa nahazo valim-bavaka ekena fa nahazo sakafo ekena fa nahazo fanasitranana fanafahana fa saingy zao tsy nanam-paharetana rehefa tsy nanam-paharetana ary tsy vonona ny ahalala bebe kokoa an' jesosy mianara amiko izy jesosy fa malemy fanahy sady tsy mihavonam-poa de ahita fitsarana amin'ny fanahy nareo anareo mora ny zigako ary maivana netako mianara amiko fa ny olona tsy nianatra tao am' jesosy mila mianatra angetsika ry havana amin'Andriamanitra mbola tsy fantatritsika nge ry havan'Andriamanitra mbola apahany kely nge ry havana mifantatritsika am' jesosy fa tsika tsy vonona hianatra na eny fampianarana ny olona ary nataon'i jesosy fampianarana le izy fa maninona tokoa ary ny tsy nalefan'i jesosy fampianarana tonga de izy fa iny tompo aloha ranabavy Livia Dina Dubois misy fahoriana angamba ianao hoe misy maintimainty io maireza fa ngamba rehefa misy ohatr' zao de tonga de raha sendra hitako ny photo de profil al'olona mandalo io de za to de mampahita tsy fantatro sa misy fahoriana ianao na olona lavitra na akaiky tsy fantatro fa ny zavatra fantatra bosiny zay eto am'fandarana andramaka izao de mampahery anao amin'ny fahoriana zay mety mitranga na namanao na havanao na iza na navanao akaiky na havanao lavitra de matoa maintimainty otriny io PDP anao de satria misy fahoriana anao ka de mampahery anao aminaran'i jesosy
dia aza misosika lailo-tsony tompoko a dia mahereza alleloia so tiana tafita soko moa arabaina tonga eto somatsara ry havana malala teo jesosy teo fa jesosy a nanao fampianarana izy a dia nysaromany tao anatina fanoharana satria ny antony dia tsotra tiany jesosy ny olona olona hianatra ho aminy hianatra lina marisy marta samy hafa be mihitsy ndry maherezana bavy livia pampahery a jesosy ane ameny banka izay navelany tatanao a dia ny fanamasina anasitrana ny areti-po anaty rehetrrehetra amin'izao fotoana zao a vokatry ny alahelo a dia mampionona ny fianakaviana manontolo a dia ho tain'andriamanitra any a ianareo mahereza zany anabavinay zany a dia tahiny jesosy ianao mahereza dia jesosy a nataony tao anaty fanoharana foana satria maninona miandro olona jesosy mba liny fa ny vahoaka moa dia mihaino fotsiny tsy azony vahoaka ngera matoa tsy azony mpianatra tsy hoe mpianatra ny tsy dia misokatsaina tsy hoe mpianatra ny tsy dia tena misaina firy dia hoe tena tsisy azony mpianatra mihitsy zavatra zay tenen'i jesosy hoe inona ndray jesosy ny dikan'lefa ampianarana inona jesosy ny dikan'lefa ampianarana fa matoa tsy azony mpianatra dia ny olona rehetra teo tsy nahazo fa iza ny zavatra antrany na zavatra antrany reo vahoaka betsaka lasa fotsiny nandeha be dia be tsika ohatr' izany misy zavatra ny tsy azotsika izany fa ekeketsika fotsiny ohatry ny ary zany no mahatonga antsika mianatra baiboly ianao a aza sodokan'izany hoe tsara ianao mavaky baiboly misy olona aza manao zavatra maika ianao za zao tena manana mihitsy nareo rehefa mamaky baiboly a dia vakio miadana rehefa manoka tena mamaky baiboly nareo dia vakio miadana dia na ho andininy anankiray ary a dia zao aza mialy eo raha tsy mazava amin'olo ny zavatra lazay tsy maninona na 2 andro na 3 andro tsy fantatro voazonao iny zavatra iny dia tsy maninona fa be dia be nkeo baiboly rahavana tena mila fanahy masina mihitsy tonga antsika mivavaka vo mamaky baiboly mba ho azavain'ny fanahy masina fa ny vahoaka teto a mihaino fampianarana hay dia inona zavatra nitranga eny ka nisy votsina mahantsina anana dia sasany lany voromanidina dia sasany lany dia le voromanidina koa dia tsy azony kory inona izy le voromanidina ny devola nge ny voromanidina vorona mpiaza ny devola nge zany inona le dikany hoe voafafiteny amin'ny teny ambony vatolampy fa dia tsy hay te vatolampy ohatra tsy mety marina le vatolampy tena tsisy azony olona le fa ny olona tonga eo tsy vonona andalina an' jesosy tsy vonona akamamy tsy vonona hianatra fa zao aiza ny mofo aiza ny sakafo aiza le valom-bavaka jesosy andao aloha mba hianatra baiboly tsy inona ary nidiran'ny fianarana baiboly amin'ny trosako inona ary nidiran'ny fianarana baiboly amin'ny vadiko tokony io dozy nareo ry havana malala raha fantatrao andriamanitra dia fantatrao fa tsisy olana ny olanao io fa ny tsy fahafantaranao an'andriamanitra mitondra tsy finoana eo aminao dia mahatonga anao lasa any amin'ny dadarabe anao ny farany fa maninona izay matoko be an'andriamanitra satria zay tsy nianatra momba an'le olana fa nianatra momba an'andriamanitra dia fantatray fa andriamanitra tsy hay tohain'andriamanitra alleloia mahatonga anareo matahotra dia le fanoharana foana fotsiny ianareo tsy mba nandalina nareo tsy niezaka nalala an'andriamanitra nareo zay ravana malala mianatra tena tenenareo zay mivady ireo mianatra tena misy fotoana zay mivady ireo tena manokana fotoana mianatra baiboly zay ihany mampianatra zay ihany mianatra iandry aniza rehafana ireo kely rehetra nanana ireo dia mianatra zay a dia zarainay aminareo ary nareo aza matahotra fa ny zavatra toriana eto azonareo atao tsara debatra azonareo atao tsara manao azosika atao tsara manao debara ilainareo zany zatra zay ataontsika eto misy antony akoa
manao sarodo mampionina afaka antaninareo zay raha tsy malaninareo fa maninona misy fampianaranao menanao fa maninona ianareo ny tsy mihina kisoa maninona nareo tsy mihina zava-padina nefa zao fandro ny fahasoavana ozy ny olona sasany de misy zavatra azo avaina tsara ara-baiboly tsika tsy miasa afa-tsy baiboly a fa maninona nareo no rehefa sabata tena faly be ohatry nareo de mitandrina sabata nareo de tontolo iany fe nareo mivavaka e fa maninona ohatra hoe tena misy fanazavana tsika tsy olona taitaitra za fa aza matahotra ianao raha miaraka aminay eto anao tsika tsy olona taitaitra tsika koa tsy matahotra isanakihana fa osy-poly fantatro zay anao halleloia tsika koa tsy hoe satria ny olo araka te mampianto misy ohatr'izany mihitsy misy am'ireo olona vahoaka betsaka ireo ngelavana tsy azo ny kory ny zavatra ataony mba fantatrareo reo ve zao maninona reo no vavaka lahady maninona reo no tena azonareo tezitra mihitsy rehefa tenenina resaka sabata hay sekta iza tenareo sekta ary zay mba manontany anareo fotsiny fantany ray fa maninona ka ianareo mivavaka lahady fantatra hoe maninona ianareo no mivavaka rehefa lahady tsika vavaka lahady a rehefa misy vavaka fiambena eto amin'ny rehefa lahady alina fa maninona ianareo a tsy mitandrina andro sabata fa le lahady le adiny-droa miditry ny telo inefatra de adiny-droa de fa maninona fa za zao manontany nareo rehefa zay masy manontany nareo de zay baiboly ny valinay to de baiboly mihitsy ka to de manajany andro sabata nambola jerentsika amy dictionnaire zay fiteny rehetra maneran-tany a sabaty zany sabotsy fa tsy lahady zany fa manontany nareo zao fa maninona ka ianareo ny vavaka rehefa alady ny vavahanareo de nefaranareo a de zao ny tenenareo satria io ny andro zao aloha tenenareo voalohany satria io ny andro nitsanganan'i Jesosy e de manontany nareo ary a fa nga moa Andriamanitra ny teny hoe de mivavahanareo a amin'ny andro nitsanganan'i Jesosy fa raha misy an'izay ao a de mba teneno anahako hoe zao zany namoaka didiny ray Andriamanitra hoe zao a satria moa lahady nitsanganan'i Jesosy de mba lahady zany ataonareo ivoriny e de avy eo miteny zavatra maromaro io nareo hoe ny mpianatra zany a nivory ny mpianatra de nisy ny kansily nataon'ny mpianatra de hita fa be de be ny jentilisa de ny jentilisa ny teny hoe ohatra tsy mety aminay reto lalàna reto a de atao marimatriraisana ohatr'izay de mbola tetenanareo foana hoe de zay zavatra zay hoe fanarahan'ny mpianatra ve a de tamin'ny jentilisa de afaka mamono zavatra zay tenen'Andriamanitra de andrenareo ohatra tsy resaratra de farany zao ny tenenareo say manatsy anazy fotsiny efa io lohany teo de zay tokeo am'izay hoe efa io ny teo fa ny tena marina fa taro taizany ny aingala izy zay fotsiny zay nge tsy hoe io masy hoe mitsaratsara nareo ka tsika tsy hoe fampitsara mihitsiny fa ny tena marina zay tsara inareo a nefa zay mba manaraka baiboly angeny ny oarahana efa tsy didy mandalany tsy bokin'ny katolika mialatsiny to de tsy eliniko mihitsiny tsy bokin'ny papy fa bokina mpanasoratin'Andriamanitra ray tsy to halleloia zay le hoe mianara fa maninona reo tsy mihina zava-padina zavatra efa nidivon'i Jesosy tamin'ny rany tandre moa zay afa nanitra ny firaza miteny an'izany tsony fa manjary mahita loza amin'Andriamanitra am'izany nareo satria Jesosy averiko foany ty sarobidy saropady amiko manazavanareo an'ity isan'andro hoe Jesosy ry havana miakatra teo ambony hazo fijaliana isika ary hoa sika niemitra Jesosy teo Getsemane hoe ray eo raha azo atao de sory amiko ty kapoaka ity zany raha sao de mba azo tsy tanterahana aho fa ory loatra ny fanahiko zany hoe na isika ary mbola mitena anika efa sika tsy vitan'i Jesosy nanadio antsika teo ambony hazo fijaliana de Jesosy hoe nanadio kisoa eo ambony hazo fijaliana de tsy rariny zany aza miteny an'izay intsony averiko foana ianareo rehefa te hinana de teny Jesosy maninareo mihinana satria tiako fa za teny hoe satria nitiovon'i Jesosy fa lasa hivadika fitenena andratsy an'i Jesosy zany de aza miteny an'izay tsy hitra lalina am'izay tsika fa tsika hiditra am'le vahoaka betsaka zay teo ihany de mihaino fa ny saina efa aiza efa any amin'ny valim-bavaka sy tenen'i Jesosy eo fa ny mpianatra naninona voazara ny mofo naninona ny mpianatra nanangona ny ambony ny mpianatra de nisy ambony 12 sobika de hitondra sobika mody famelohan'izay mbola naninona ny mpianatra mbola nanontany Jesosy azafady fe Jesosy ohatry tsy milamina Jesosy ny sainay fa maninona indra ny dikany efa ampianarana teo am'izay Jesosy tantena dry petra de hoaniny mofo de misotro olo hoanina ao fa zavaiko anareo halleloia ary Jesosy rehefa manazava raka teny mampionina de tena hazavaina tsisy haingo teny tsisy zavatra miafina tsisy hoesoeso tenina zavatra ohatr' zany tsisy akamantatra fa tena omena rozy Jesosy manao hoe ompianatra
ny mpianatra nanontany azy Luka 7:5 marapararako azy ary mpianatra nanontany azy tamin'ny hevitra zany fanoarana zany dia hoy izy ianareo ny navela lalany zava-miafina ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra fa amin'ny olo-kafa dia fanoarana no atao mba hijery izy fa tsy ahita ary ary izy fa tsy afantatra koa zao ny hevitry ny fanoarana dia nazavain'i Jesosy amin'izay ny hevitra fa maheno ten'Andriamanitra ianao dia tsy azonao dia teneno Jesosy iny any hevitra io fa teneniko anao fa ho azavainy anao ny hevitra io ho azavainy anao io hitanao ny olona mianatra teolojia firy taona tena afaka resinao halleloia resinao manana fahazavantsaina satria ianao mangataka tsy rahatsika mianatra teolojia fa ny olana tsy teny zavatra betsaka fa ianao mangataka hoe Jesosy azavana ty fa tsy azoko ty fa ho azavaina anao tena hatramin'ny point virgule mihitsy hatramin'ny point virgule hatramin'ny famaninina tantarany Isaka ny tenenina nefa Josefa ny tantara ilainao anatin'ilay izy tenenina hatramin'ny ny amin'ny Cornelio nefa ny resaka biby maloto ny resahana azavainy anao zany rehefa mangataka ianao ry havana manana ary mahafinaritra teto satria io ny karazan'olona fahatelo tena nahita tsirony teto ny azy dia zao nangalany tsirony Jesosy tsy makay ary zany firy ny olona vao nahazo mofo nge ry havana misy ao amin'Andriamanitra valim-bavaka zany ry havana ao amin'Andriamanitra hitantsika zany ary ny valim-bavaka ho an'izay rehetra mangataka dia omena ao fanontaniana dia zao ho aiza ianao miaraka amin'ny valim-bavaka avy eo ny valim-bavaka ao androany nge ry havana hitanao manino izay mbola eto foana satria ianao mieritreritra misy valim-bavaka mbola tsy azonay mihitsy diso ianao mihoatra noho izay nangatahana iny efa azonay tamin'Andriamanitra fa zay mbola te hianatra ary mbola te hahita bebe kokoa fa ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ry havana dia fianarana ary ny zavatra hitako za resy lahatra fa ny zavatra hitako hatramin'izay mbola tsisy dikany raha mihoatra amin'ny zavatra azon'Andriamanitra tao amiko be be ny olona anao zao tsy kivavaka dia azoko antoka zato isan-jato indray azoko antoka ho sitrana zay marary eto tena ivany olana sy ny sisa fa reny mofo reny azonao zany fa tsy mbola ny fanjakan'Andriamanitra ny azonao isika dia tokony ho eto foana zay dia ho hitanao eto foana anompan'Andriamanitra foana mandra-pahazonay fanjakan'Andriamanitra fa ny mofo ho levina ihany reny fa ny fiainana mandrak'izay ny tanjona koa dia manasa anao ary maherezy ianao anany le toe-po ary raha mihaino fotsiny ianao dia lasa dia tsy maheno kory ny hevitry ny fampianarana dia fivaliana mandalo fotsiny fiarahana amin'Andriamanitra tsy dia hanana expérience nafinaritra amin'ny fivavahana zany no raha mahazo valim-bavaka dia miala fa ny tena tsara nge ry havana ny après an'io valim-bavaka io fiainana miaraka amin'Andriamanitra fiainana ary androany Jesosy dia tonga eto tsy hifidy fariseo fa hifidy mpanarato le maimbo trondro kely sy ny sisy ireny fa mpanarato vonona sy afaka hiaino azy zany raha mampahiry anao manao hoe andaontsika angataka hoe inona Jesosy ny anton'izao fa misy fanjakan'Andriamanitra mila mbola karoha anao misy fahatsarana mbola tsy hitanao izay tokony hitanao dia samy hitain'Andriamanitra mahireza daholo tsika andao ary tsika hanao anterity hoe za Andriamanitra tena nandratra anao tamin'izay rehetra vitanao ary mbola eto foana mbola hideranao foana mbola akatoanao foana dia hanaraka anao foana mahireza dia tain'Andriamanitra tsika rehetra tona bavaka tsika ao aorianan'ity iray ity halleloia nanandratra anao quand raha do akiladena dia vasanao fangataham-bavaka misaotra tsika Cuando
tsika rehetra nandratra anao atompo ny tompo avindrindo Alleluia, soratsika an'Andriamanitra ny fotoana mampionina atao voreto indray tsika amin'ity androany ity mino fa te-rabany olona ianao dia toe sady menanao fitenenana nomboka hiditra amin'ny fitondranam-bavaka ary sika amin'ity androany ity. Tahin Jesosy daholo tsika rehetrarehetra efa teo ihany moa tamin'ny toro-teny teo efa niarahaba dia niarahaba indray dia samy tahin'Andriamanitra indray tsika rehetrarehetra izay tonga eto amin'izao alina izao dia samy mahery samy mandray valim-bavaka samy tahin'Andriamanitra. Amen. Eny ary tonga akamitsika dia hanomboka hiditra amin'ny fitondranam-bavaka dia tonga dia ampandrosotsika ary i mampionina azafady indrindra eny ary zao asika to dia hiditra amin'ny fitondranam-bavaka amin'izao fotoana izao dia menanao avy hatrany ny fitenenana mampionina. Ivavaka tsika amin'ity androany ity mialohan'ny hitondrantsika mivavaka anareo izay nangata-bavaka ato dia ivavaka aloha tsika ho an'ny toro-teny androany dia samy mino fa samy nandray tsika rehetra tamin'ity androany ity dia samy nanolo-tena ho an'Andriamanitra indray tsika mialohan'ny angatahantsika eo anatrehan'Andriamanitra satria ny ten'Andriamanitra dia milaza manao hoe aoka ho amin'ny fifonana sy ny fisaorana no entinareo mangataka eo anatrehan'Andriamanitra. Dia sady hisaotra azy tsika no hifona ihany koa no hanolo-tena amin'izao fotoana izao. Ndao ary hivavaka tsika rehetrarehetra amin'ity androany ity. Ndao ary. Alleluia. Hanomboka ny vavaka ary tsika dia
zay ny vavaka ataontsika zao a na itsika izay nangatabavaka na mety tsy tonga eto ihany koa ilay nangatabavaka fa mety fianakaviana ny tonga eto a dia ataontsika rehetra hivavaka hifona eo anatrehan'Andriamanitra. Sotranao zay Jehovahandriamanitra ilainay tsara indrindra lehibe sady masina, avo indrindra ny anaranao Andriamanitra tsy to, Andriamanitra mahery, Andriamanitra tsy takatry ny saina amin'ny fahalebiazana sy ny fahatsarana rehetra. Mekoky eto anatrehanao zay amin'izao alina izao Jehovahandriamanitra, manandratra anao araka ny hiranay teo fa dia eto foana izay hideranao. Nreto indray Jesosy ny vahoakanao, ny mpanomponao tonga amin'izao alina izao Jehovahandriamanitra, miandrandra ny lanitra izay amin'ity androany ity, ny lanitra izay fonenanao sy fitoeranao, ary avy eo an-danitra ao avokoa Jehovahandriamanitra ny fahasoavana rehetra izay mbola ahafahanay miaina eto amin'ity zao tontolo izao ity. Avy eo an-danitra ao ny famindram-po, avy eo an-danitra ao ny famelan-keloka, avy eo an-danitra ao avokoa ny fanasitranana sy ny valim-bavaka sy ny zavatra rehetra izay mbola mampetsika ny fiainanay. Miandrandranao zay Jehovahandriamanitra, miandrandra ny famindram-ponao zay Jehovahandriamanitra androany. Misaotranao zany amin'ny teninao zay renay, fa matoa izany teny izany tonga taminay Jesosy dia manana anjara eo amin'ny fiainanay indray izany teny izany, ary nifafy tetỳ aminay, ary andrasanao mba haniry sy hamoa etỳ aminay, hitondra vokatra etỳ aminay Jehovahandriamanitra. Indray zay Jesosy midodododo eto anatrehanao, mangataka ny famindram-ponao, ny famelana avy aminao raha hatramin'izay tokoa zay Jehovahandriamanitra. Tsy liana ny amin'ny fanjakanao, tery izay ny amin'ny valim-bavaka sy ny zavatra rehetra ao aminao, ny fahatsaranao rehetra sy ny voninahitra ao mahatery anay, fa ny fanjakanao tsy mahatery anay. Androany Jehovahandriamanitra, nampianarinao zay tamin'ity fotoana androany ity Jesosy, hikatsaka ny fanjakanao sy ny fahamarinanao indray, dia hanampy anay ny zavatra rehetra. Matiantoka izay Jehovahandriamanitra raha ny amin'ny zavatra izao fiainan'izao ihany no hanantenanay ianao. Mahatra indrindra izay hoy ny teninao raha toa ka ny zavatra ty tany ity no handrandrana ianao, dia tena mahatra ary mbola mahatra noho ny mahatra. Fa Jesosy io manomboka androany dia ampianaro izay isaina ny zavatra any ambony, dia ny any amin'izay hitoeranao Kristy, dia tsy inona izany fa ny fanjakanao. Jehovahandriamanitra ampianaro andeha amin'ny fahamarinana izay, meheta ety izay Jesosy ho linany amin'ny fanjakanao, azavelanao hisalasala, azavelanao hitoditodika Jehovahandriamanitra, fa ny devoly dia miezaka mamafy zavatra mba hitoditodianay sy hahatonga anay tsy hifantoka aminao. Dia misaotranao Jesosy, ary talohan'ity androany ity dia fafao avokoa izay rehetra mety tsy araka ny sitraponao Andriamanitra, na ny amin'ireto olona izay entina mibavaka, na ny olona izay mangata-bavaka, na eto na tsy eto izany olona izany, dia angatahanay Jesosy mifamelan-keloka ao ialoha ny zavatra rehetra izay omenao azy, voninahitra ny eo anao rery any. Halleluia, amen. Hiditra ny fitondrana-bavaka antsika amin'izao fotoana izao dia ovakiko avy hatrany ny fangatam-bavaka voalohany amin'ity androany ity. Fiadana ny tompo pasteur mba mangataka vavaka fitondrana bavaka androany aho tompoko ho an'ity zaza ity, fa teraka songa volana zazavavy kambana, dia mbola voatazona any amin'ny couveuse, any amin'ny dokotera satria tsy ampy ny vola am-pelantanana tompoko, misaotra betsaka indrindra tompoko. Vavakantsika ho an'izany zaza izany mba mampitomboin'Andriamanitra anie dia mba ho salama soa matsara. Jesosy mitondra vavaka an'ireto zaza rehetra izay amin'izao fotoana izao, izay zaza kambana Jesosy tsy ampy volana, tsy ampy lanja, dia mbola any amin'ny couveuse amin'izao fotoana izao, nefa dia ianao mahita fa lany ny eo am-pelantanana izany fianakaviana izany, ary fantatrao tsara Andriamanitra hoe taky ny ahoana rehefa hoe lany izany eo am-pelantanana, fa miankina manaina mihitsy ange Jesosy, ny aina mihitsy manefa Jesosy, misy tahotra ny anaty hoe anahoana ny toy ny fiainany, fa androany Andriamanitra entina eto anatrehanao izany.
zany zaza zany Jesosy malala. Ianao anie hijery an'ireo zaza ireo Andriamanitra. Jesosy ianao mihitsy no anafana azy amin'izao fotoana izao. Ny anjelinao irao Jesosy, ny anjelinao ho any amin'izany hôpitaly zany amin'ity androany ity, dia ampitombo azy ianao Jesosy. Anome azy fahasalamana ianao Jesosy. Raha tsy maintsy ho avoaka ao anatin'izany couveuse zany izy Jehovahandriamanitra, dia ianao mihitsy no anampy azy. Anome tanjaka an'izany zaza zany ianao Jesosy malala. Ampitombo azy vatana, saina, fanahy, ary dia ho afaka avokoa ny fahasahiranana rehetra Jehovahandriamanitra. Tahio ny ray aman-dreniny, tahio ny ankohonany izay mikely aina tokoa amin'izao fotoana izao. Manao ny fomba rehetra mba hahatonga an'izany zaza zany ho salama soamatsara. Misaotra sady ny hafalimbavaka Jesosy. Halleluja. Amen. Tondra vavaka sika amin'izao fotoana izao miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy. Mbola mangataka vavaka an'io pasteur. Efa mba hitako aloha ny fiovany ka isaorana ny tombo, fa izy mbola mamoaka fofona foana. Zao torimaso fa ilay fery zao ny tena mbola maventy. Izy aloha na lasa maventy dia tsy marary intsony. Isaorana ny tombo. Alleluja. Amen. Dia lasa mangidy tokoa ilay fery sy faritra ny vonto amin'ny tanana iny. Eny ary isaorana Andriamanitra aloha fa efa misy fiovana ianao zany raha vavy dia fisaorantsika ny tompo zany fiovana zany. Izy moa dia voan'ny cancerna nono izay raha vavy izay dia efa misy fery, dia ntsika mba afaka foana nefa mba ho tena ho tanteraka hatramin'ny farany zany fanasitranany zany. Jesosy androany zay dia mitondra mbavaka ny tira vavy ity izay marary Jesosy, ary efa nentina mbavaka teto foana dia isaorana ny anaranao masina fa efa misy fiatsarany zany faharetiny zany, efa misy fiovana Andriamanitra. Isaorana ianao zany, akasitraka anao satria raha tsy ianao ny asa dia tsy nisy ninina niova teo Jehovahandriamanitra. Ankehitriny Jesosy dia mangataka izay mba ho ataonao tahaka an'ilay boka folo-lahy izy Jehovahandriamanitra. Rehefa niala teo anatrehanao dia nasenao niseho tany amin'ny mpisorona, ary dia nianadio teny an-dalana. Androany Jesosy dia ho ataonao tahaka an'izany koa ity rahavavy ity. Nanomboka tamin'ny fotoana nitondrana an'izany teto anatrehanay Jesosy. Dia mangataka izay mba ho ataonao miamadio, miamaina, miasitrana izany fery zany Jehovahandriamanitra. Ary Jesosy tena matoky fa arakaraka ny androsony ty rahavavy ty ara-panahy dia androsoko ny fahasitranany. Amen Jesosy. Ary dia ho avy ny fotoana ho tsangam-baton'izao fandaharan'izao zany rahavavy zany, satria joro fahavolombelona izy Jesosy fa nositranonao tamin'ny cancer Jesosy malala. Dia misaotra betsaka anao sahady afa fantatro fa hiasa ianao ny miazo torimaso mamy. Jesosy io ny fanahitenana rehetra dia hitsahatra amin'ny anaranao zany, ary ny ranao may rikorinany anatiny. Isaorana ianao satria efa miena ny fanahitenana Jesosy. Isaorana ianao sahady satria efa misy mangidihidy, zany no midika fa efa miamaina ny fery. Alleluja. Dia mankasitraka Jesosy ny hafalimbavaka. Voninahitra ny eo anao rery ihany. Amen. Vavakantsika amin'izao fotoana izao vavakantsika amin'izao fotoana izao fahintompo pasteur mangataka vavaka ho any anadahako aho fa nahavita vaksiny izy. Dia izao izy vao tena nahalala ny marina dia matahotra be izy. Efa niteny azy foana taloha ny anaovany, ny tsy anaovany angamba, dia tenen'ny hôpitaly izy hoe manao tsy maintsy satria izy voan'ny cancer. Dia sitrana misaotra betsaka pasteur. Amen. Tsika mbavaka ihany aloha izy dia Andriamanitra ny hamindra fo aminy, fa tsika moa dia efa miteny foana ny amin'ny resaka vaksiny hoe aza manao ny vaksiny io ianao raha tianao no vonjen'Andriamanitra. Vavakantsika ho azy mba hamindra fo aminy ny Andriamanitra amin'izao androany izao. Jesosy mitondra mbavaka izay an'ity lehilahy anankiray izay efa vita vaksiny Jesosy, ary efa vita ny vaksiny dia tonga ny tahotra satria dia tena rariny tokoa raha matahotra zany olona zany Andriamanitra, satria dia efa fantatra ny voka-dratsy ny vaksiny fa mamono na mivantana na akolaka. Jesosy entina eto anatrehanao
mba hamandranao fozany olo zany dia mangataka izay Jesosy ny famindram-ponao mba hidina amin'izany lehilahy zany ao anatin'ny tahotra izy amin'izao fotoana izao Jehovandriamanitra. Efa vita ny vaksiny vao matahotra, efa vita ny vaksiny vao nino, efa vita ny vaksiny vao te hiaino amin'izay. Nefa Jesosy mbola matoky ny famindram-ponao zay fa mbola afaka mindra fo aminy ianao ary mbola hijery azy ianao Jesosy malala. Dia misaotra anao Tompo malala, misaotra betsaka anao ny amin'ny fitiavanao izay tsy misy fetrany, ny fitiavanao izay lehibe dia lehibe ary izany ny ankinanay amin'izao alina izao. Voninahitra ny eo anao irery ihany. Amen. Vavakantsika amin'izao fotoana izao tahin'ny Tompo pasteur mangataka vavaka ho an'ny zanaky zokiko misakaiza amin'ny zanak'olahy fahavalonay, zanak'olona fahavalonay mba ho sarahan'ny Tompo amin'izany fa mampisolana amin'ny fianakaviana. Eny ary etsika mavaka foana moa izay fangataham-bavaka rehetra entinareo eto dia etsika mavaka na dia zavatra ohatrany somary magaga, somary tsy dia mahazatra azy dia hivavakantsika mba tsy hisy olana eo amin'izany fianakaviana izany. Ny olana koa mantsy dia ny olona lehibe no fahavalo fa ny ankizy mifankatia dia etsika mavaka foana aloha satria Andriamanitra mahafantatra. Mety mbo hoe tonga koa ny fotoana mety havanana fahavalo ohatra, tsy fantatritsika izay sitrapon'Andriamanitra fa vavakantsika amin'izao fotoana izao. Jesosy mitondra vavaka izay anty olona ity izay nangata-bavaka Jehovandriamanitra fa misakaiza amin'ny fahavalo ny havany ary dia tena atahorana tokoa Jesosy hitondra korotana eo amin'ny fianakaviany izany zavatra izany ary dia mangataka izy ireo mba hisarahany mihitsy Jesosy, tsy ara-dalana amin'izany olona izany ny havany izy ireo Andriamanitra satria hampisy olana. Dia angatahanay mihitsy Andriamanitra raha tsy sitraponao tokoa ny fiarahan'izy ireo dia ianao no hanasaraka azy ireo Jesosy. Ianao ane tena hamangy an'izy ireo Jesosy ary atao fantatra izy ireo fa hitondra olana lehibe sy goavana eo amin'ny fianakaviana raha toa ka ho tanteraka tokoa ny fiarahan'izy ireo. Anefa Jesosy apetraka aminao satria ianao no mahafantatra ny zavatra rehetra. Ianao Jesosy no mandahatra ny zavatra rehetra. Raha sitraponao ny hampiavana an'ireto olona ireto amin'ny alalan'izany zavatra izany dia angatahanay koa anefa aoka ny sitraponao irery ihany ho tanteraka fa tsy ny anay. Fangatahanay ihany na Jesosy fa izay mahasoa anay dia apetraka hifeno eo am-pelantananao. Misaotra Jehovandriamanitra. Amen. Vavakantsika amin'izao fotoana izao tahin'i Jesosy pasteur misaotra ny Tompo fa sitrana soamantsara mamanay. Alleluia izay nindesina bavaka teto. Tena voninahitra an'Andriamanitra dia maka-hery sy misaotra anareo mivady avao koa izahay amin'ny asa ataonareo amin'Andriamanitra dia mitombo finoana hatrany amin'ny anaran'i Jesosy. Ilay mbo mangataka vavaka koa izaho ho an'ny zandry vaviko sy ny esiko izay mitraky amiko ato dia hampahorian'ny fanahy ratsy ireo zazareo, hampahanofiny ratsy dia raiky kendainy dia misy fotoa antsoiny amin'ny anarany andro amin'ny toandro be reny lafa izy mipetraky raiky. Dia ilay zandry koa izany hampanofisiny ratsy dia alainy izany hono ny fony ka mba mangataka vavaka ho azy mianaka izao azafady indrindra. Misy asana devoly be mihitsy izany raha vavy mila délivrance. Ianao zao efa mivavaka dia ianao efa mpanompon'Andriamanitra dia ianao ihany koa afaka tonga dia manao délivrance an'ireo havanao ireo ilay niaisinao sy ilay zandrinao dia tonga dia manaova délivrance satria tena asana devoly izany mampifandritaka. Dia tsika mivavaka izy amin'izao fotoana izao Jesosy androany izay mitondra mivavaka an'ireto olona mianaka izay tena hoe hiasan'ny devoly tokoa Jehovandriamanitra satria dia misy fanaratsy mampahory hampedinin'ny devoly Jesosy hampahorian'ny Satana. Jesosy malalo mivavaka izay ho an'ireto olona mianaka ireto, olona tokony hifankatia, olona tokony tena tsy hifankafohy, hifampizara-teny mamy kanefa dia mifandritaka sy miady noho ny amin'ny asan'ny devoly, ny asan'ny fahavalo sy ny fanaratsy izay mangejana izy ireo. Androany izay Jesosy dia mitondra mivavaka n'izany olona mpianaka izany. Ianao anie Jesosy hanasitrana an'izy ireo. Ianao anie Jesosy hijery an'izy ireo. Ianao anie Jesosy amin'izao androany izao handrava ny asan'ny maizina sy ny asan'ny
tevolo satana izay mampikorotana mitondra fikorotanana sy ady isan'andro mangetsana izy mianaka mahatonga an'izao manofy ratsy mifamono any anaty nofy Jesosy pitehanay amin'ny ranao zany amin'ny androany ity doranay amin'ny afo mifanamasina zany fanaratsy mitondra fampahoriana sy fangejana isan'andro zany amin'izao fotoana izao Jesosy androany zay dia mivavaka Jesosy malala noho ny amin'ny mpanompo vavinao ity Jehovah-Andriamanitra raha anao délivrance an'izany olona zany izy dia ampiasainao alleluia omenao azy ny osotry ny délivrance Jesosy ary afaka ny mitondra fanafahana avy aminao amin'ny alalany zany mpanomponao zany dia misaotra indrindra Jesosy voninahitra teo anao rery ihany halleluia amen misaotra anao ihany koa ny jorovavilombelona le tamin'ilay teo fa dia sitrana soamatsara ny mamanao mbola entina bavaka foana tahiny tompo mbola mamerina ny mpisaorana anareo mivady hatrany no fitondram-bavaka mbola mangataka fitondram-bavaka ho an'ny olona anankiray izay mbola ny amin'ny hôpitaly tokony hivoaka amin'ny zoma zao mbola mangataka vavaka ihany koa ny tenako ho an'ny fahasalamako dia ny fanina sy ny tahotra tena mijaly ary indray mitady ho kivy mba te hanao zavatra betsaka mba te ohatran'ireo olona rehetra nefa na dia mandeha tongotra aza tsy vitako tomany rery indray hoe ohatrany handicapé za eny ary vavaka aritsika amin'izao fotoana izao le olona anankiray izay niditra hôpitaly tokony hivoaka amin'ny zoma dia amin'ny lalan'i Jesosy mivoaka amin'ny zoma alleluia tsy mihemitra intsony zany fivoahany zany Jesosy eo tondram-bavaka n'ity fianakaviana ity zay Jesosy izay mbola ao anatina ady mafy amin'izao fotoana izao hitanao Andriamanitra fa tokony hivoaka amin'ny zoma izy ireo ny raim-pianakaviana ny amin'ny hôpitaly androany Jesosy dia tsy afaka hihemitra intsony zany fivoahany zany amin'ny anaranao Jesosy fa tena tsofina rano izy Jesosy hositrana soamatsara ary hivoaka ao anatin'izany hôpitaly zany amin'ny fandresena amin'ny fasitrana tanteraka tsisy zavatra ho hita intsony marava tonga n'izany zoma zany tsisy aretina ho hita intsony tsisy soritra aretina ho hita intsony na inona analizy mbola ho atao inona Andriamanitra zavatra mbola ho jerena dia tsy ahitana inona intsony ny dokotera fa hivoaka soamatsara izy amin'ny zoma amin'ny anaranao Jesosy tokony sabata no angatahana izany raha androany Jesosy dia mitondra-bavaka ihany koa ny tena vavy ity izay tena mahatsiaro mijaly satria na mandeha tongotra na mitondra tomobila tsisy vitany avokoa fa sady fanina ny mora reraka Jesosy izy olona tokony ho salama tsara olona tsisy fahasamponana nefa dia tena mijaly no ny asany maizina sy ny fanaratsy izay mampahory azy androany Andriamanitra dia mangataka aminao amin'izao fotoana izao mbola mivavaka ho azy foana zay Jesosy ianao ny ampahery azy voalohany indrindra Jesosy reo anatiny Jesosy ny fanahy famoiza-po fahakiviana Jesosy reo anatiny Jesosy izany fanahy mora reraka mora resy milaza fa resy milaza fa kivy fa ianao anatiny dia fanahy mampahery omeo azy ny fanahy miteny amin'ny isan'andro Andriamanitra hoe mankanesa ty amiko ianareo fa zany me fitsaharana zany nomenao azy Jesosy ary mangataka aminao mba hanosehanao azy Andriamanitra handroso bebe kokoa amin'ny fanomponanao foana mba hahatonga azy hatsapany herinao Jesosy tahio izy reny mpianakaviana tokony anana zavatra betsaka ho atao tokony tena hiankinany ankonany nefa dia reraka Jesosy mangataka ny herinao sy ny tanjakao izay andrakotra azy amin'ny alina ity dia homba azy mandrakarivany ianao namiditra izy namivoaka misaotra indrindra Jesosy malala ny fitiavana amen ia mangataka vavaka aho amin'ny fiadanana ao aminareo mivady mangataka vavaka indray aho ry izy mivady fa miverina le vertige mankasitraka indrindra vavakantsika amin'izao fotoana izao ho an'ity rahavavy ity izay efa nisy fahatsarany teo aloha dia niverina indray le aretina misy zavatra marary eo amin'ny tendany eo dia indraindray mitondra aretina andoha mitondra zavatra marary any anatiny any dia vavakantsika amin'izao fotoana izao Jesosy mitondra mbavaka an'ity rahavavy ity zay Jesosy malala amin'ny androany ity entina mbavaka foana Jesosy ary tsy sasatra izay mitondra mbavaka satria fantatra efa miaino anay mandrakariva ianao angatany aminao Andriamanitra ny fanasitranana feno an'izany rahavavina izany ny ranao mahery any Jesosy tena hikorina ao anatiny ny fanainao masina any Jesosy tena hidina ao anatiny tahaka ny afo mandevona ary andevona azany aretiny izany hatrany amin'ny fakany hatrany amin'ny faka mangidy mihitsy Andriamanitra no esorinao amin'ny androany ity ary tsy afaka hiverimberinao aminy intsony izany aretiny izany Jesosy tona vavaka azy amin'izao fotoana izao Jesosy mba anana hery ihany koa izy androsoany ara-panahy Jesosy malala
ahatoseho izy Jesosy androso ara-panahy ihany koa ary dia tena hoe mitady sika atsaka ny fanjakanao Jehovandriamanitra fa ao anatin'ny fanjakanao Jesosy tsy misy aretinao, tsy misy fahapotehanao, tsy misy fanaitainanao, tsy misy faharavana, tsy misy fahasimbanao satria ny tananao mahery no miaro, ny tananao mahery Jesosy io no mitantana anay. Dia misaotra indrindra Jehovandriamanitra, mino sy matoky ahako fa amin'ity alina ity ihany dia hiala ao anatin'izany vertige izany Jehovandriamanitra ary dia hiala hatramin'ny fakany aretina rehetrarehetra izay mbola nanjoy azy hatramin'izay Jesosy ho sitrana tanteraka izany ravavina izany ny anara-maherin' Jesosy tompony Sabata. Amen. Vavakintsika amin'izao fotoana izao Halleluja. Efa nangata-bavaka ity ravavy ity dia soran'Andriamanitra fa makasitraka anareo mivady pasitera tamin'ny fitondranam-bavaka ilay zoko maralolaloka fa efa sitrana izy izao dia misaotra betsaka anareo mivady. Halleluja. Tahiny tompo pasitera mba mangataka vavaka ho amin'ny vadiko aho mba hiova fo sy hiverina amin'Andriamanitra izy sy tsy hanao vaksiny. Etsika mavaka izany vadiny izany ravavy izany mba hiova fo dia mba tsy hanao vaksiny. Tanareo fa eto nambavaka mihitsy mba tsy hanao vaksiny. Nareo raha misy miaino eto dia aza manao vaksiny ilay olona, aza manao vaksiny fa fatesana foana io na akolaka na mivantana ary na hoela na hoaingana na ara-panahy na ara-nofo dia mitondra fahafatesana ao antsika io vaksiny io. Vavaka tsika amin'izao fotoana izao Jesosy mitondra bavaka ny tiana daty izy Jesosy amin'izao androany izao mba tena hoe tery ny vadiny Andriamanitra mba hiovany fo mba hatonga anazy hitodika aminao, hatonga anazy hatoky anao, hatonga anazy hibebaka eo anatrehanao ary hanana hery hijoroany amin'izany vaksiny izany Jehovandriamanitra satria ianao dia mahita amin'izao fotoana izao fa tena ao anatin'ny ady tanteraka izay Jesosy ao amin'izany vaksiny izany Jesosy ao anatin'ny ady mangotraka ary dia anisan'ny fijoroana anankiray mahafavay ho anay Jesosy. Mangataka izay amin'ity androany ity Jesosy mba ny ankohonan'ity ravavy ity rehetra dia hovonjenao araka ny tenao minoany Jesosy tompo dia hovonjenanao sy ny ankohonanao dia ho tanteranao aminy anay izany Jesosy. Mivady amanjanany Jesosy malala izay tena mahatery azy tokoa Andriamanitra mba ho voavonjy tahaka azy, ho tonga any an-danitra tahaka azy Jesosy ho hijoro tahaka anazy, anana finoana tahaka ny finoana ananany, atahotra anao tahaka ny fatahorany anao o Jesosy, hanompo anao tahaka ny fanompony anao Jehovandriamanitra. Fantatra efa azonao atao izany ary izay tsy mahay manova olona fa ianao no mahay manova olona Jesosy. Ianao ihany no mahay mikasika ny fon'ny olona ary miditra anatin'ny fon'ny olona Jesosy. Dia mangataka izay amin'ity androany ity hamangina ho azy fanamasina anatin'ny toromasony lalina mangina any Jesosy fa ingio Andriamanitra izany anatahana izany mba hiova hatonga azy Jesosy tena hitodika sy hibanjina aminao Andriamanitra, hijery anao ary hiandry ny fiavianao tahaka anay izay miandry ny fiavianao eto ihany koa Jehovandriamanitra. Dia misaotra Jesosy Kristy tompony Sabata. Halleluja. Amen. Lehibe masina ny anaranao izamo Jesosy no hitovy aminao feno hery fahefana masina ianao izamo Jesosy ny hoarina aminao voninahitra ho anao ka ny anaranao no asandratra zao tontolo izao mankalazana vai a
mandrakisa alleluia mandrakisa ianao voninay ajasie antananao ire anao ny fanafa voninahitra ho anao jesosy voninahitra ho anao kaentanao masandratra zao tontolo izao mankalazanao ny larika rehetra masina bevoninahitra Halleluja. Dia misaotra n'Andriamanitra isika tamin'ny fahatanterahana fotoan'androany a. Dia misaotra antsika rehetrarehetra koa nahatra ny toetra hatramin'ny farany a. Na dia tsy anisan'ny retina bavaka ianao dia tetika ianao niaraka taminay nahatra niaraka tamin'ny olona. Dia izaho mino fa na dia tsy nangatanao raha dia omen'Andriamanitra anao a amin'ity androany ity. Tsodrano anao zany a amin'ity androany ity. Koa dia mifarana eto ary fandarantsika. Ny fandarantsika moa no tapitra fa ny fiarahantsika tsy tapitra raha ohatra no miditra amin'ny site web ny Aki Radio a www.andramokaiza.com dia afaka mihaino onjam-peo ianao a, afaka mihaino ianao a hira izay alahatra mampionona isan-karazany a. Dia ao ihany koa ny toriteny izay alahatra a isaky ny amin'ny adiny 3 a dia amin'ny 1 amin'ny 4 amin'ny 7 amin'ny 10 maraina. Mampitso amin'ny 10 maraina averinao zao fandarana zao raha tsy naino hatramin'ny voalohany ianao. Ao koa ny fandarana ny toriteny amin'ny 1 amin'ny 4 amin'ny 7 alina. Dia mahery zary raha mbola sy tonga amin'irao lanitra jesosy a dia ndray tsika raha pitso tahaka izao a dia samy mahery a samy tahin'Andriamanitra mahereza daholo. Tahin' Jesosy atsika rehetra samy mandray falimbavaka daholo a bonne nuit daholo izay atory a izay hiasa moa dia mahereza tahin' Jesosy. Halleluja. Amen. Mahereza daholo.